Bonsoir à daholo tsika rehetrarehetra tonga soa ato anatin'ny live énergétique androany alina amin'ity pleine lune du 14 mars 2025 ity. Ao ve ianareo maheno ana ve ianareo izay tafiditra ato amin'ny page dia avy hatrany sady mijery io hoe ato amin'ny page sa lasa dia lasa any amin'ny compte le izy ao ve tsika rehetrarehetra maheno ana ve ianareo zay rehetrarehetra tonga ato anatin'ny live dia alefaso ao anaty commentaire ny toerana izay misy anareo aiza ianareo no manaraka ny live aty Madagasikara ve any Dubai ve any États-Unis ve précisé ihany koa ny ville misy anareo dia tsy haiko hoe amin'ny firy any amin'ny toerana misy anareo fa ny lera aty amiko aloha zany zao dia mi-indiqué hoe 21h. Merci atsika rehetrarehetra amin'ny présence atsika ce soir tena somary spécial kely ny live atsika satria izara anankiroa ny fotoanatsika androany ataoko hoe anisan'ny période ataoko hoe journée énergétique matanjaka be mihitsiny ny androany ary mitondra rivotra vaovao mihitsiny dia ho ataontsika miavaka kely satria hozaraintsika roa zany ny fotoanatsika androany alina. Zarao ny live atsika tageo ao anaty commentaire ny namana izay eritreretinareo hoe mila anty live ity dia mino hoe hitondra zavatra ho atsika rehetrarehetra ny zavatra androany période na éclipse zany période na grand changement matetika misy zavatra ngeza be midéclenché foana ho resahako moa zay rehefa aveo tsy haiko hoe mazava tsara ihany ve ny tegna satria somary fariparipeo kely akony dia miezaka be mihitsy amin'ny teny fa mino anefa ny hoe henonareo tsara ihany ny zavatra resahako rehetrarehetra. Bonsoir daholo tsika rehetrarehetra 67 Antanimena Fenaratsoa Pitatafika Tsiorny Mandidy aiza ihany koa ny sasany. Bonsoir Charlie ato tsara sady maheno tsara gogogo tsika aty Mandrosoa Ivato no misy anay zany misy good vibes be mihitsy mada aiza ihany koa ny sasany. Zarao ny live atsika tageo ny namana ao anaty commentaire tsy haiko misy ekipa ny deako ve ato afaka mizara ny live atsika ao anaty mamiratra community mba ahafahan'ny membre ao manaraka ihany koa. Dia mino fa bien installé tsara ianareo satria araka ny teneniko teo dia mizara roa ny fotoanatsika androany alina. Mizara roa ny fotoanatsika androany alina. Ny tapany voalohany izay resahantsika mahakasika ny énergie mizara telo anakay zany raha ny tena marina satria resaka kely lotsika mahakasika an'le côté énergétique ny mombamomba an'ity pleine lune sy éclipse solaire plus précisément moa zany tsy dia ny androany loatra no resahako ny androany no resahako fa ny ataoko hoe ny énergie du moment mihitsy no resahantsika ny zavatra entin'ity ty éclipse ty ny zavatra mety possible déclencher ny rehetrarehetra zany ao amin'ny fiainantsika sy amin'ny fiainan'ny olon-drehetra sy amin'ny fiainan'izao tontolo zao en général mihitsiny. Amin'ny deuxième partie tsika dia miresaka andro zavatra tsara ho atao rehetrarehetra ny zavatra tokony atao ny zavatra tokony atao amin'izao période zao zavatra atao afaka ataonareo mety hoe androany mety hoe dans les prochains jours dans les prochains voire les prochains mois fa tsika miatrika an'izao changement énergétique izao dia any amin'ny tapany fahatelontsika anao manifestation collectif anao manifestation collectif tsika any amin'ny tapany fahatelo efa miezaka ako ny mameno fotoana ao anatin'izay dia hoesantsika tsy hoe lava be na izany 369 tsika anatin'ny live merci atsika rehetrarehetra. Dia zao mialohan'ny tena hanomboako dia hanao rappel kely fotsiny mahakasika an'ilay promotion mois de mars maty fanomanome tsiny ana rehefa aveo hoe zay tsy naheno an'izany Daniel na zay tsy naheno an'izany misy an'le programme ato amin'ny DA coaching na SDA abondance illimitée sortir de la
sortir d'une relation toxique de les manifesta karazany roa Silveras Gold reprogrammareo en promotion zany hoe en cadeau à l'occasion de mon anniversaire de ce mois de mars zany hoe raha mividy programme anankiray ianao dia mahazo programme anankiray ohatran'izay zany fandehan'le izy nisy live efa nataoko mahakasika an'izay ao ambany ao dia raha ohatra ka mahaliana anareo zay ataoko hoe afana opportunité à saisir le izy ho anareo izay te hanjifa hatramin'izay na ho anareo izay mila manao travail particulier dia hitako hoe azahoanareo tombon'le izy satria ampy tsara mihitsy anaovanareo travail amin'ny tenanareo mandritry ny fotoana elaela avec plusieurs programmes vidy programme iray nareo dia mahazo programme anankiray dia raha mividy anankiroa zany nareo dia mahazo an'izy rehetrarehetra coucou mandeha TikTok ve malheureusement tsy mandeha TikTok satria tsy voachargeko le téléphone quoi fa dia eto amin'ny Facebook ihany aloha zany tsika ny amin'ny androany fa tena enzikenzika kely androany dia tsy voachargeko so le téléphone tokony anaovana TikTok fa dia eto amin'ny Facebook eto aloha tsika dia mino anefa ny fanevany amin'ny TikTok mba nikisaka taty fa tsy dia niandry tany de toute façon j'ai pas annoncé sur TikTok donc zay ny mahakasika ny promotion iny maro sany code alefa nareo any amin'ny afatra miafina plus an'ilay programme tetiavinareo raha lininareo zany dia jereo fa misy live nataoko manazava an'le izy dia mino hoe tsy raté an'izay nareo tapitra ty mars ty dia tsisy an'izay promotion zay itsony fa tena hoe cadeau tena farany généreux indrindrany anataonay atao amin'ny DA coaching zany hoe mars zany ny code-nareo raha ohatra nareo ka te mila an'izay sy mety hoe mila fanazavana fanampiny bebe kokoa azafady Daniel ohatrany hoe 18 ans mihitsy ilay pause tsy haiko sa nisotro divay eo ty laingako zany fa ndray tsy 18 ans ntsony kosa ok, donc mino fa ao daholo sika rehetrarehetra nous sommes beaucoup ce soir, on est 468 dans le live ny anomboatsika anazy ty aloha ny anomboatsika anazy ty dia ndotsika hiaraka hametraka intention manokana ndosika hiaraka hametraka intention manokana ho an'izay zay aloha vao tonga eto ampedy tsy haiko ianao hoe vaovao ve ianao tonga eto ampediny dia akoatriny vao zao ve ianao vao sendra mety mandalo amin'ny fil d'actualité anao ty live aty normalement na sendra mahita ve ianao mety hoe tsy kisendrasendra ho anao ty mety hoe misy afatra ho anao ato satria ataoko hoe andro matanjaka be en énergie androany andro spécial be androany au niveau énergétique andro hitondra fiovana zavatra be dia be amin'ny fiainatsika le izy dia mety hoe raha tonga eto ianao dia mety misy afatra ho anao eto dia zao ny zavatra rehetrarehetra teneniko ataoko disclaimer kely aty amin'ny voalohany zany tsy voatery ho anao daholo satria je vais parler pour le collectif dia zay zavatra hitanao ihany hoe tokony ho raisinao dia zay raisina ny zavatra rehetrarehetra teneniko tsy voatery hoe hiparler ho an'ny tout le monde fa misy zavatra mety ho anao misy zavatra mety tsy ho anao donc petit disclaimer zany aty amin'ny voalohany hoe prends uniquement ce qui te parle zay tena very foana hoe raiso zay hitanao hoe mifanandrifya aminao zany ato anatin'ity live ity dia ho anareo zay vao manaraka eto dia tonga solo eto ampediny dia coaching azonareo ataony manaraka ampedy fa misy fizarana be dia be atao eo misy vidéo misy post isanandro isanandro ihany koa misy zavatra efa nizaraiko be dia be tany aloha tany mahakasika ny spiritualité mahakasika ny karma mahakasika ny loi d'attraction mahakasika na zavatra be dia be mihitsy dia raha ohatra ianao ka mazoto anao travail amin'ny tenanao sy matsiaro fa mila an'izany dia azonao atao mihitsy no misava atao ampedy dia mety mividy cahier kely mihitsy dia mianatra il y a des gens qui font ça dia je trouve ça super dia azonareo atao zany zavatra izany isam-bolana dia misy ny live énergétique tahaka an'izao farafakeliny anaky roa rehefa à l'occasion an'ny nouvelle lune sy occasion de pleine lune ndraindray koa manao rehefa phase na portail énergétique ny live énergétique moa dia tsy inona fa iresantsika mahakasika ny cycle lunaire iresantsika mahakasika ny énergie anisan'ny zavatra resahana eto ampedy
mahakasika ny spiritualité mahakasika ny énergie raha ohatra zany ka zavatra hoe mahaliana anao zany dia azonao atao ny miaino eto azonao atao no manaraka an'ilay izy fa maninontsika no miresaka amin'ny énergie satria ny zavatra rehetrarehetra dia énergie ary mifandray daholy ny zavatra rehetrarehetra ny volana ny tany ny masoandro ny 5 éléments isika olombelona sy ny biby misy fifandraisany daholy dia ny zavatra mitranga en fait au niveau titane zay misy atsika ty au niveau an'ny cosmos zay misy atsika au niveau an'izao ataoko hoe univers zao dia misy impact aty amin'titsika olombelona kely ity dia ny antony anaovantsika live énergétique ohatra zao ampiasaintsika atao inona moa afatsika mandroso afatsika misurfa ao anaty vague mba hahatonga atsika tsy hoe hicontrer an'le énergie hicontrer an'le fiainana fa mba hahatonga atsika hianaraka an'le fiainana tout simplement dia zay ny antony hoe zay hitanao hoe mifanaraka aminao dia raiso ao anatin'ilay izy zay aloha point anankiray tiako apetraka ety amin'ny voalohany indrindra ny cycle lunaire manokana zany hoe ny volana dia manana ny cyclany izy misy ny cyclany ataoko hoe anankiroa ny fizarany lehibe misy maromaro ihany fa roa fizarany lehibe dia misy ny plein lune dia misy ny nouvelle lune ireo dia anisany important ny volana mihitsy moa zany dia manana anjara toerana ngeza be aty amintsika olombelona satria isika olombelona dia manana lien ataoko hoe amin'ny volana noho ny volana izay miagira amin'ny resaka rano zany nefa isika olombelona dia en grande partie composé d'eau zay no mampatonga an'le hoe misy attraction be amin'ny volana isika olombelona ary misy effet any aty amin'ny fiainatsika zany zay zany hoe eo ihany ny resaka spiritualité énergétique fa niveau scientifique ihany koa izy physique dia tena misy explication any tsara mihitsy zay tsy hitariko be eto moa zany zay zavatra zay ny maha-important ny resaka ny cycle lunaire zany enina ny vehivavy sy ny volana arany dia misy lien spécial ihany koa ny volana sy ny biby ny volana sy ny fambolena misy zavatra be dehibe mahakasika an'izay dia tsy hoe ho détailletsika eto zay fa juste pour vous dire hoe manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainatsika zany ny cycle ny volana androantsika dia plein lune ka zao tsy plein lune tsotra fotsiny androany fa éclipse zay éclipse lunaire zay no maha-important an'ity androany ity satria zany manomboka zao ny saison an'ny éclipse misokatra zao ny saison an'ny éclipse satria ho avy misy karazana éclipse ho avy dia rehefa misokatra ny saison an'ny éclipse zany mitondra zavatra be foana amin'ny fiainan'ny olombelona matetika rehefa misy éclipse dia misy zavatra mihitsy mitranga ho anareo zay efa nanaraka live énergétique hatramin'izay dia tadidinareo foana angamba rehefa manao live éclipse ary mety azonareo atao mihitsy no miverina mandinika hoe taprès l'éclipse inona tokoa no ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainana fa dia hitanareo fa tena hoe misy différence mihitsy ny hoe hitanao les changements d'énergie hitanao mihitsy les changements à tous les niveaux dia zao ametraka intention aloha isika alohan'ny hitondrako ny fanazavana mahakasika ny énergie du moment satria miaraka eto tsika rehetrarehetra androany alina dia andao tsy ataontsika verimaina zay fotoan'izay fa sady ataontsika hoe hitondrantsika zavatra ho atsika raha roatsika anaovantsika manifestation ka hanomboantsika anazy dia hiaraka tsika hanao intention azavaiko anareo aloha hoe inona ny antsoina hoe intention ny intention dia ny fametrahanao énergie particulière amina zavatra anankiray zany hoe raha ohatra ianao zao mijery live eto dia inona ny zavatra andraindrainao anatin'le izy raha manao pratika anankiray ianao inona ny zavatra andraindrainao anatin'le izy zany hoe ny intention zany dia fomba anankiray hikanalizentsika ny énergie ok donc raha eto sika dia tiakotsika tsy hoe mihainohaino fahatany eto fotsiny satria misy information be dehibe eto fa dia araka le teneniko hoe
tsy izay zavatra rehetrarehetra teneniko eto akory dia ho anao fa ny sasany mety tsy miparle aminao fa mety hoe ho an'ny hafa dia izay no mahatonga ny hoe mametraka intention ianao amin'izay ianao micapte uniquement an'izay zavatra mila captenao zany amin'izay fotoana izay amin'izay koa za mety mizara aminao izay zavatra hitako hoe importance tsara ho resahana ato anatin'ity live ity ka ohatran'izao ny fomba fametrahana intention ny fomba fametrahana intention ny intention dia afaka ataontsika amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatra hoe hanao sport ianao alohany anaovanao sport dia mametraka intention ianao hoe inona ny objectif anao anatin'ilay sport inona ny andrandrainao anatin'ilay izy manao sport ve ianao ohatra andro amarena mba ahazo énergie bebe kokoa raha ohatra ianao ka midémarrer business inona ny intention anao ao anatin'ilay business tianao ve iny hoe ahafahanao mahazo vola dia ahafahanao mety hoe mifinancer fianarana ohatra na ahafahanao manampy olo izay le intention hoe canalisenao makaiza le énergie zany ao anatin'izay raha ohatra koa ianao ohatra ny hoe mandeha mianatra na mandeha manao formation dia inona ny intention apetraka ao anatin'iny ho anareo izay fa manaraka ny programmako rehetrarehetra dia mahafantatra fa matetika misy an'izay partie izay foana teneniko hoe mametrahantsika aloha intention hoe raha manaraka programme anankiray ianao dia inona ny zavatra endrasanao amin'ny alalan'iny programme iny satria ny zavatra rehetrarehetra dia mitondra zavatra ho atsika dia anjarantsika en fait in'ilay intention iny zany no micanaliser an'ilay izy ka fantaniko zany androany tiako tsika maka kely 30 secondes mametraka an'izay intention zay fomba fametrahana intention dia afaka ataonao à haute voix le izy na afaka ataonao sous forme de pensée na afaka ataonao koa sous forme d'émotion sous forme de pensée izy tena mety moa zany raha ohatra mety hoe émotion no mampahalaise anao kokoa dia tsy maninona mihitsiny raha ihany koa le izy afaka formulenao à haute voix zany hoe andaotsika omeko raha tsika chrono kely ataotsika hoe 40 secondes dia za koa ametraka intention miaraka aminareo 40 secondes hoe inona ny intention anao inona ny zavatra tianao ho azo inona ny zavatra tianao ho azo amin'ny alalan'ity live ty mety azo clarté d'esprit ve ianao mety azo guidance ve ianao mety azo signe ve ianao mety misy valim-pantaniana tianao voavaly ve ato anatin'ity androany ity mety te azo force ve ianao mety azo motivation ve ianao tsy fantatro fa omeko 40 secondes sika mandinika kely dia mametraka an'izay intention zay hoe ok fanarahako an'ity live ty dia mba ahafahako ahazo an'izao mba te azo information ohatran'izao mba ahafahako miclarifier zavatra any amin'ny tenako lasarany apetrakatsika raha ny 40 ndazao aloha fa lasa 40 minutes le izy dia za ihany koa dia ametraka intention iaraka aminareo mety hoe tsy intention amin'ity live aty fotsiny any fa intention mihitsiny amin'ity éclipse ity hoe tianao hitondra inona satria matanjaka be mihitsy ny énergie amin'izao dia profitentsika le izy hoe canalisentsika na zavatra anankiray zany ndahoarany aoarany samy afaka soratanareo ihany koa le izy zay tapitra samy nametraka ny intention any daholo samy nametraka ny intention any daholo dia en respiration profonde kely tsika ahafahantsika hoe ancré tsara amin'ity fotoana ty sy iintégrétsika ny iintégrétsika ny iny izy ty iintégrétsika nyty fotoana irahantsika ty raha ohatra nareo ka manana opportunité hoe afaka misotro rano asianareo rano akaikinareo dia vao may tsara satria ny rano dia anisan'ny mitazona information mandray information dia manampy atsika miintégré an'ilay énergie zany le izy ato misy miteny hoe bonsoir za mba te azo motivation te ampitombo ny énergie koa motivation sy guidance ok super afaka zarainareo hoe inona
mety hoe motivation ve mety hoe tia azo guidance ave mety tia azo signe avenareo par rapport amina situation anareo particulier, je sais pas. Donc ça c'est fait. Donc ny amin'ny androany aloha zany araky ny teneniko teo zay tsy mahafantatra live énergétique, zany hoe resaka énergie zany no resahantsika eto. Atao amin'ny tapany voalohany dia andao resahantsika ny andao resahantsika ny mahakasika ny énergie anty pleine lune na sy ty éclipse ity inona ny dikany mitondra inona amin'ny fiainantsika olombelona izany ary indrindra fa amin'izao période izao. Ny anankiray voalohany aloha dia zao pleine lune, anao révision kelitsika. Ny pleine lune dia phase-na fin de cycle foana, période-na fin de cycle ny pleine lune, zany hoe io no misy énergie-na famaranan-javatra. Ny zavatra mitranga rehefa pleine lune dia matetika misy zavatra mifaraparana amin'ny fiainantsika. Mety tsy tandrotandrotsika io, ary tsika indraindray mety tsy mino an'ilay izy fa dia zavatra miexista nefa an'ilay izy. Tsy voatery hoe ny rehetrarehetra ny miaina an'izay fa mety hoe ny sasany amintsika fa possible rehefa pleine lune dia misy zavatra mifarana. Kazagaga mihitsy ianao zany raha ohatra ka mety misy zavatra mitranga androany na 3 jours t'avant-an'izao voire dans les 3 jours ho avy zany dia possible mihitsy hoe misy zavatra mifarana, mety asa, mety relation, mety contrat, possible ihany koa hoe misy vieille habitude amin'ny farany, zany hoe tout ce qui est fin de quelque chose dia zay foana ny zavatra mitranga rehefa pleine lune. Qui dit fin de quelque chose dit aussi début de quelque chose de nouveau, zany hoe opportunité koa ny pleine lune ahafahanao manomboka zavatra, tsy hoe manomboka zavatra vaovao zany fa ohatrany hoe miaina zavatra vaovao, hoe mikite zavatra ancien. Zay zavatra possible hitanao amina période na pleine lune ohatran'izao. Ankoatran'izay koa dia zao, ny période na pleine lune io image ny volosy, iny tena hitiavako ny pleine lune. Io image na volana mazava be io dia ohatr'izay mihitsy ny efehany antsika olombelona. Zany hoe manazava izy an'izay zavatra tsy hitantsika hatramin'izay. Hitanareo ohatrany hoe servir de torche zany, ohatrany hoe torche mihitsy ny pleine lune io rehefa avy tsy torche any amin'ny lalantsika fotsiny fa torche amin'ny fiainantsika mihitsiny. Zany hoe ohatrany hoe lampe mihitsy zany, ohatrany hoe mampiseho anao zavatra tsy hitanao d'habitude. Mampiseho zavatra tsy hitanao d'habitude, zay ny mampatonga ny hoe rehefa pleine lune dia matetika mety misy ady déclenché, matetika mety misy fifamaliana tampoka, matetika mety misy zavatra tsy nampozinao, matetika ohatra misy olona mamitaka, matetika ohatra ny nahita nahatratra lainga ianao, nahatratra fampirafesana ianao, nahatratra zavatra ohatrany, satria tsika olombelona mihitsy zany miagira rehefa pleine lune de façon ohatrany hoe miagira ohatrany tsy mahazatra antsika hatramin'izay. Ka raha ohatra ianao ka manao zavatra tsy milamindamina dia possible ianao hoe ohatrany hoe voatosika anao comportement de façon à montrer qui tu es réellement. Tena possible mihitsy ny ianao hoe miagira de façon à montrer ce que tu as caché, à montrer qui tu es réellement. Dia eto amin'ny ilan'izay possible koa zany ny olona anankiray mahita any amina olona ny tena tarehan'olona anankiray, mahita ny zavatra tena tokony ho hitanao mahakasikana olona anankiray, ka tsara miobserve rehefa pleine lune ohatran'izao hoe inona tokoa moa zany ny zavatra mitranga, inona ny ady misy, inona ny situation misy, aiza ny toerana misy anazy, satria ça en dit long en fait sur nous, sur nos relations, sur la vie en général. Tsy resaka relation fotsiny fa raha ao anaty orinasanao mety misy zavatra maro isan-karazany hitanao rehefa ohatr'izao, mety misy compte diso tao dia hitanao rehefa ohatran'izao, mety misy mpiasa mandreraka ao, mety misy olona mangalatra ao, dia ny zavatra mitranga zany amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao dia soyez bien vigilant rehefa pleine lune, ne laissez rien passer, na ny toerana andehananao, na ny olona mifanerasera aminao, na ny comportement n'olona anankiray aminao, satria mampiseho zavatra betsaka mihitsy le énergie rehefa période ohatran'izao, zany hoe misy zavatra mety afenipentsika d'habitude
habitude na zavatra ny afikafina na sentiment refoulé dia mipoitra daholo zany rehefa plein lune arakarak'le olona sy le situation fa de manière générale zany le zavatra teneny koa atsika eto zay ny mampatonga ny hoe matetika somary mafimafy kely ho an'ny olona sasany ny miaina ny période na plein lune satria misy zavatra mivoaka be dia be possible ihany koa hoe sentiment le izy émotion le izy zany hoe misy zavatra refoulé ela be mety colère refoulé rehefa ela be tao anatinao ao dia mipoitra amin'izay le izy amina plein lune mety misy zavatra ohatrany hoe mampatonga ny déclencher misy tristesse misy blessure ohatra tany anatinao tany na tsipy na feninao tao ambany tapis dia rehefa ohatran'izao misy zavatra midéclencher an'iny mampatonga an'iny mivoaka sur la surface zany zavatra rehetrarehetra zany mitranga daholo rehefa plein lune zany hoe akoatran'izy mampiseho any zavatra tsy hitanao d'habitude sy le hoe izy mampiseho ny zavatra tokony ho hitanao rehetrarehetra dia eto koa zany ny plein lune dia tena hoe misy an'izay effet na extériorisation zay misy zavatra ohatrany hoe mampivoaka ohatrany hoe manosika zay no mahatonga ny hoe matetika ny biby matetika plein lune no teraka ny olombelona koa ohatran'izany hoe tsy hoe tsy afaka teraka ohatra rehefa nouvelle lune fa matetika zany ohatran'izay hoe zay effet na expulsion zay extériorisation zay zay raha ohatra hoe mety misy olona manao vava na tsy fantatra reny koa indray misy zavatra mety hoe tsy voatery vokatry ny fo daholo fa mety hoe effet an'ilay plein lune tout simplement dia mivoaka le izy dia anisan'izany zavatra mitranga rehefa plein lune zany rehetrarehetra zany hoe zavatra anankiray tiako ampita voalohany aloha indrindra fa amin'izao période matanjaka be en énergie zao dia zao hoe ne laissez rien passer ny réponse amin'ny question anao indraindray hitanao amin'izao période zao jerentsika ny troisième partie rehefa avy eo hoe ahoana ny inona ny zavatra tokony atao petit rituel sy ny pratique ahafahanao mioptimiser le énergie ana plein lune zany mba ahafahanao mifonctionner miaraka amin'izay énergie zay fa tohizako aloha le fanazavana ao anatin'le izy aza vela laisser passer fotsiny zany zao période zao fa diny hoe inona ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao chaque plein lune fa tsy ny androany fotsiny inona ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao iza no niresaka taminao aiza ianao no mandeha inona ny idée tonga tao an-tsainao inona ny clarté d'esprit tonga tao an-tsainao iza ny olona mifanerasera aminao iza ny nanao vavainona taminao ohatrany ahoana ny comportement andranona sy ranona inona mety olana actuellement inona mety problème sur la surface satria reny zavatra mitranga rehetrarehetra pendant la pleine lune reny tsy mitrangatranga foana reny fa zavatra tsy hitanao mihitsy fa mety mila natao hitanao ary matoa le izy hitanao dia tokony atao hitanao zany tout simplement ok donc iny aloha zany point tena hoe tiako azavaina be mahakasika ny pleine lune akoatran'izay ina koa ny zavatra tsara resana mandritry ny pleine lune arak'le nteneniko teo hoe ça représente la fin d'un cycle zany hoe fotoana zany fanaovana nettoyage fanaovana purification misy an'izay énergie ana ohatrany hoe avoaka daholo ka misy an'izay énergie ana extériorisation zay misy an'izay énergie ana ohatra hoe expulsion zay satria ny volana manko amin'iny navita tour complet izy dia tanareo feno énergie be izy dia avoaka ny daholo ohatrany hoe amin'ny alalan'iny hazavana be iny na vita an'izay tour complet an'izay izy dia zao isika koa amin'ny fiainantsika dia ohatrany hoe invité rehefa ohatran'izao hanala zay tsy mety amintsika ntsony hanadio amin'ny fiainantsika hanao nettoyage hanao purification dia io soit ianao no manao an'io fa ny fiainana koa indraindray mise charger zay le énergie entiny mise charger manao an'izay zavatra zay ka azagaga raha ohatra ka misy olona miala amin'ny fiainanao rehefa ohatran'izao raha misy olona expulsé amin'ny fiainanao rehefa ohatran'izao misy zavatra miala amin'ny fiainanao rehefa ohatran'izao indraindray koa mety misy entana simba misy zavatra vaky rehefa pleine lune ohatran'izao satria misy zavatra mety hoe tsy mahasoanao rehetrarehetra everiny fiainana fa tsy ilainao ntsony dia miala daholo zay ny ray fa ny faharoa ianao mihitsy koa afaka manao an'izay travail zay rehefa fazy na pleine lune ohatran'izao zany hoe esory zay tokony esorina rehetrarehetra ario zay tokony ariana diovy zay tokony diovina fafao zay tokony fafana tsy mitrano fotsiny fa miainga
amin'ny trano hatrany amin'ny birao hatrany amin'ny armoire hatrany amin'ny any an-dakozia sy ny rehetrarehetrany fa any amin'ny fiainanao personnel koa inona ny zavatra tokony alanao inona ny zavatra tokony hodiovinao hajanony ny habitude tsy mahasoanao tsony hajanony ny fréquentation tsy mahasoanao tsony melany toerana izay mety tsy mety aminao tsony misy relation mety tokony kopenao amin'izay ka raha ohatra ka mila manao an'izany ianao dia ny période na plein lune ny propice ao anatin'izay zavatra izay. Juste vraiment pour vous expliquer à quel point la pleine lune, elle est tellement puissante. Et c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Parce que moi, je crois fortement à cette magie de la lune, à ce qu'on peut faire avec la lune et qu'elle nous guide en fait chaque mois finalement. Comme ce que fait le soleil au Chinatoan Maswandra, il s'en a challenge en fanatique, fan fulana kusa, te isan bulan. Nyazawa, fera fak fosa. Ouh! Ok, donc zavatra mitranga matetika ihany koa tsara resahana rehefa plein lune ohatran'izao satria matanjaka be ny énergie dia possible mihitsy ny hoe mivoaka misy karazana aretina mivoaka amin'izay resaka mivoaka izay ihany mety misy aretina mivoaka mety misy aretina tsy hitanao fa mivoaka mety mivoaka energie metsika ny asina mety marary ny lamosina marary ny andoha tsy mahita tory na au contraire mety matory be satria izao ny vatantsika olombelona dia tsy zatra mandray hoe energie be isan'andro dia normal be raha ohatra ka rehefa plein lune dia ohatrany hoe misy efehana aty amin'ny vatantsika izay mety kizitina mety falifaly be mety ny an'ny sasany mety miakatra be ny libidoany mety ina koa marary andoha be mangy didididy mivoaka ny aretina teko ny karazana aretina rehetrarehetra marary ny lamosina reraka be na au contraire mety mazoto be indray koa mety relaxé be arakaraky ny tsirairay satria chaque plein lune dia tsy voatery mitovy ary tsy mitovy ny efehany amin'ny olona tsirairay avy c'est pas pareil tsy mitovy samy manana ny efehany io sa arakaraky ny signe astrologique arakaraky le énergie an'le plein lune du moment ihany koa moa zany dia tsy mitovy mihitsiny tsy mitovy fa mivoava zavatra possible mitranga ny resaka nofy raha ohatra tsika ka olona somary intuitive misy karazan'olona mety somary intuitive mety misy olona karazana connecté amin'ny énergie connecté ohatrany hoe manana sensibilité bébé coucou si connecté avec les rêves des possible ihany koa ianao manofy ary nofinao matetika dia tsy hoe manofinofony ianao fa nofy mety prémonition mety hoe songe mety nofy milaza zavatra important aminao quelques jours avant io na pendant quelques jours après la pleine lune dia mety possible mampiseho vision mety misy olona manana vision possible ihany koa reo manana capacité extrasensorielle rehetrarehetra développer une capacité extrasensorielle rehefa ohatran'izao mety développer une vision développer une capacité médiumnique mety développer ny magnétisme ary raha ohatra ianao ka mety hoe any anatin'ireny domaine reny any anatin'ireny domaine ésotérique reny mais peut-être que, je sais pas, tu es dans la médiumnité, mais peut-être que tu as des visions, peut-être que tu fais du magnétisme, ou peut-être que tu es aussi guérisseur, des périodes afin les capacités à nous mis se développer les périodes na pleine lune ohatran'izao arawan nul atokwe awanatin synthèse ces pratiques azay de c'est une bonne atokwe fotoana propice tsara mihitsy pleine lune pour développer tout ça en fait pour faire des exercices dans le magnétisme enfin arakaraka les zavatra ataonareo zany de possible tsara mihitsy ny olona anatin'ny monde énergétique monde ésotérique des possible tsara mihitsy hoe afaka mampiasa l'énergie ary accentuer ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'iny période iny ina koa ny zavatra tsara resako ao anatin'izay donc hoe zay daholo angambany à peu près wanty pleine lune manokany mihitsy avec l'éclipse zany hoe ny énergie raha tsirentsika kely au niveau astrologique ny énergie ataoko hoe migouverner anty pleine lune et éclipse à la fois de ny vierge et aussi poisson zany hoe poisson vierge zany reo signe anankiroa reo zany
no gouverner anty période ity raha raisitsika manokana ny signe de la vierge ho jerentsika eo moa zany le izy rehefa aveo hoe rehefa iresaka éclipse hoe inona zany le zavatra ohatrany hoe afaka travaillentsika sy le zavatra etin'lay énergie fa de façon générale zany raha ty plein lune ty manokana de manosika atsika ametraka ordre ny signe de la vierge c'est une signe ataoko hoe organisée c'est une signe qui est très cartésien qui est terre à terre qui tena hoe qui aime l'organisation mirafitrafitra be milamindamina be donc c'est cette pleine lune zany mitondra atsika ao anatin'izay énergie zay manasa atsika ho ao anatin'izay énergie zay hoe andamina ao anatin'ny fiainatsika manasa atsika ao anatin'izay énergie zay hoe ho ancré tsara le ancré zany tena hoe mitsatoka amin'ny tantsika tsy manidina zany je sais pas comment trop expliquer mais ancré ohatrany hoe pousser atsika à être beaucoup plus dans l'ancrage à être dans le moment présent à être réaliste aussi quelque part et à savoir organiser et mettre de l'ordre dans notre vie parce que c'est l'énergie de cette pleine lune. Tsy haiko hoe azokazonareo ve mahakasika an'izay pleine lune izay samy mandinika de samy mitsakitsako de samy mandray hoe inona sinna ny zavatra tsara raisina fa eto de iresakitsika mahakasika ny éclipse iresaka kely mahakasika ny énergie etin'ny éclipse hoe inona dikan'ny éclipse énergétiquement et spirituellement ça peut apporter quoi dans notre vie. Misotro rano kely Alors, déjà aloha ohatrany ahoana ny éclipse lunaire rehefa milahatra ny tany ny volana ny masoandro zany hoe aligné reo ny éclipse moa je sais pas c'était normalement raha ny heure Paris ny jerevantsika anazy raha jereko kely tamin'ny non tamin'ny fito tamin'ny efa tamin'ny dimy tsy tamin'ny dimy normalement izy tamin'ny fito heure Paris teo no tena hoe au maximum zany hoe à peu près 2 heures eo ny durée an'le éclipse teo fa le izy tsy mety tsy hitany amin'ny pays rehetrarehetra fa misy partie en Europe misy partie en Asie misy partie dite mangamanga ty fa tsy rano mainty ty ka dite mangamanga ty io tsy misotro coca mety nahitana tany Atlantique, Pacifique, Europe, une partie tany Amérique fa Afrique koa nisy mety hoe nahitana le éclipse zany fa mety hoe tsy hita tsy visible rehetrarehetra zany fa possible hita hoe totalement partiellement arakaraky ny pays zany hoe raha zao zany tsika nijery tsy haiko aloha hoe any aminareo any ve mety hoe mbola misy fa tsy hita any amin'ny pays rehetrarehetra zany mety hoe hita partiellement koa le izy fa tsy totalement fa ny pleine lune zany ny éclipse zany rehefa misy an'izay fifandrifina mahitsy raha resaka astrologie zany izy de mahitsy tsara ohatrany hoe mifanitsy mifampitantana ny tany ny lanitra ny tany la terre le soleil et la lune azonareo ve zany normal be mihitsy raha hoe misy effet sur amin'ny resaka énergie zany misy effet amin'ny fiainatsika olombelona satria tsy isanandro no hoe milahadahatra ohatran'izany akory reo mitovy amin'le alignement planétaire ifandresantsika reny c'est pas tous les jours que il y a ça en fait donc c'est normal que dans notre vie il y a un impact c'est normal hoe misy effet anaty amin'ny fiainatsika ponina eto an-tany le izy satria c'est pas tous les jours qu'il y a ça déjà aloha signification en éclipse au niveau spirituel et énergétique ny éclipse matetika de mitondra fiovana ngeza be foana hitanareo ohatrany hoe karazana portail be ny éclipse portail ngeza be mihitsy mivadika amina zavatra hafa ary ny
ty éclipse aty c'est le début, c'est le premier éclipse de 2025. Ty zany c'est ataoko hoe le premier éclipse c'est na moa zany ohatrany hoe ty zany no manokatra ny saison any éclipse raha sport izy zany de ohatrany hoe manokatra ny saison de championnat fa eto zany championnat ny éclipse manokatra ny saison des éclipses zany hoe ohatrany hoe misy varavarana be vavao misokatra zany c'est un grand portail. C'est un grand portail. Mitondra tsika amina zavatra vaovao. Isaky misy éclipse zany de opportunité ohatrany hoe tsy mbadika zavatra ohatran'izao. Isaky ny misy éclipse amin'ny fiainan'ny olombelona, amin'ny fiainan'ny tany de misy tsy mbadika. Misy zavatra vaovao. Ary io tsy hoe fiainan'ny olona tsirairay fotsiny fa c'est au niveau mondial. Any amin'ny fiainan'izao tontolo zao, any amin'ny fiainan'ny isam-pirenena, any amin'ny fiainan'ny isam-pianakaviana, ary zay zavatra zay mitouche ny fiainan'ny tsirairay avy ihany koa. Ça peut être d'ordre personnel là zany, ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre régional, d'ordre national, d'ordre mondial. Tout simplement. Inona le tsy mbadika resahana eto hoe misy tsy mbadika ohatrany hoe varavarana be. Anankiray aloha c'est au niveau de l'énergie. Ça met l'énergie change, la dynamique change. Misy zavatra miova au niveau de l'énergie. Ho atsika izy efa conscient makasika ny énergétique de haitsika tsara zany tsapatsika io au niveau de notre corps. Tsapatsika io amin'ny zavatra iainantsika isanandro isanandro. Ohatrany hoe miakatra ny voana zavatra fa mikisaka zavatra hafa mihitsy zany. Tenonareo tsara rito fa anisan'ny zavatra important ity zavatra ty satria ny éclipse de zao possible mihitsiny amin'ny alala satria izy zay hoe varavarana zay mitondra tsika makany amina énergie vaovao de possible midéclencher zavatra be de be mihitsy ny éclipse amin'ny fiainantsika ary zavatra tampoka tsy apozitsika. Possible io hoe fa quelques jours avant l'éclipse, possible hoe le jour de l'éclipse, possible hoe après l'éclipse, quelques jours après. Any aorina mihitsy zany. Et quand je dis any aorina, tsy rapide sy ravaka pitsy fa voire des semaines et des mois. Mihitsiny. Possible amin'ny fiainana misy zavatra misy zavatra ohatrany hoe déclencher zavatra. Mety déclencher ohatrany hoe misy na zany déclencher zavatra manova tampoka ny fiainantsika. Na tsy voatery hoe manova tampoka fa manova zavatra amin'ny fiainantsika. Inona le zavatra hovainy? Ny anankiray voalohany aloha mety ny fiainantsika mihitsy. Mety nisy kory ny fiainantsika ny ohatrany hoe raha raisiko ohatra zany ka métaphore hoe rivière, rivière zany. Tsakinareo na efa nahita ohatra hoe misy rivière, misy rano mandeha ohatran'izao de rehefa aveo tonga de misy cascade be, azonareo de tonga de ksou de tonga de any ambany. De ary ambany ery zany piscine naturelle ohatra zay foana moa pozy rehetra hoe misy rano avany de tonga de mitsotsorika cascade de rehefa aveo tonga de ksou. OK? De ohatra zay mihitsy ny effet-any hoe misy zavatra déclencher, misy événement mety misy olona tsy fantatro karazany zavatra midéclencher ny fiainantsika ohatrany hoe tonga de lasa raha nahitsina ohatra tonga de mitsoraka. Azonareo tsy voatery zavatra négatif foana fa ça peut tendre vers quelque chose de positif, ça peut s'y tendre vers quelque chose de négatif, mais le négatif finalement c'est pas négatif, c'est pas aussi négatif que ça, on le perçoit juste comme étant négatif, mais finalement c'est quelque chose qui va nous permettre d'être aligné. C'est quelque chose qui va nous aider vers notre propre chemin any amin'ny lalana tokony tena andehantsika. Fa rakaraky ny parcours ny tsirairay avy fotsiny mampatonga an'izy ohatrany hoe négatif na positif le zavatra mitranga. Mety misy rencontre midéclencher zavatra tampoka, manova zavatra tampoka le train anao. Mety misy événement tampoka, mety misy fahafatesana, mety misy demande en mariage, mety misy tsy fantatro, mety misy perte, mety misy accident, mety misy opportunité tampoka ihany koa, mety naray appel lenao tampoka teo qui va changer ta vie. Zavatra ohatran'izany zany possible mitranga. Misy koa io d'ordre mety au niveau familial, au niveau national fa misy koa ny au niveau mondial zavatra mitranga de décision resiny eo amin'ny organisation internationale, zavatra ohatran'izany izay anova ny fiainana firenena maro, izay anova ny lalàna misy eraky zao tontolo zao, zavatra ohatran'izany zany possible mitranga fa le éclipse zany ohatry hoe miteraka changement zavatra.
C'est comme ça. On est poussé par l'énergie, on est guidé par l'énergie en fait, tout simplement. Donc, c'est que zao hoe zany parcours ny fiainatsika ohatran'izao a, inona ny zavatra mitranga inona ny zavatra mitranga fa mila mahay mandingitsika dia mila mandray an'ilay zavatra rehetrarehetra resahana teo dia nareo mahita ny tokony atao fa azagaga mihitsy aloha zany a raha misy zavatra mitrangatranga amin'ny fiainatsika zay foana ny antony amerenako eto amin'ny pejy eto hoe eno ianao mahaiza mijery ny zavatra misy soye aligné satria izao tia tena important ty zavatra teneniko ty fa eno tsara io élément déclencheur io na io resaka augmentation na énergie io a sy io fiovana io dia tsy ny fiainatsika fotsiny miova teneniko anareo fa possible mihitsy zao période zao hoe ny mindsetinao ny sainao mihitsy no misy shift angeda be actuellement. C'est quoi ils ont mis des familles ensemble? C'est quelque chose que tu ne cherches pas. Face à ti mi affecté à tika olombelona l'énergie, te mi affecté à tam vatatik, à tam zavatra tika wan, à tam morphologie atik, à tam ni habitude atik. Fa indrindra à tam saitik, mahazo directement cerveau atik. Ni esprit atik, ni âme atik. Dia inona no tiako tenenina an'izay possible mihitsy azagaga ianao raha miova tampoka ianao le miova tampoka tiako resahana eto misy fomba fisainana mety tsy nanananao hatramin'izay mety hanananao ianao mety misy évolution ana fomba fisainana mety milasa misokatra kokoa ianao mety lasa éveillé kokoa ianao misy ouverture d'esprit misy éveil de conscience misy éveil spirituel misy zavatra ampahatonga anao io possible misy zavatra déclencheur fa possible tsisy déclencheur fa juste fotsiny c'est une énergie et qui fait que tu changes en fait tes goûts changent ny akanjonao mety lasa miova ny fomba fitenao lasa mety miova ny fomba fisainanao lasa miova ny objectif anao lasa miova ny priorité anao lasa miova dia tsy hainao hoe inona natonga an'izay fa c'est juste l'effet de l'énergie tu es en train de changer. Le changement, hein, des fois, c'est pas quelque chose qu'on déclenche, c'est aussi quelque chose qui arrive tout simplement, qui vient à nous tout simplement. Dia io arakaraka ny travail efa nataon'ny tsirairay avy, mety efa nanao travail be tamin'ny tenanao ianao, dia mivaly le zavatra actuellement. Mivaly le zavatra actuellement. Misy zavatra lasa miova any aminao. Dia io arakaraka ny parcours ny tsirairay avy, arakaraka ny parcours ny tsirairay avy. Ao anatin'izay possible misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao fa anosika anao mety ho éveillé kokoa, anosika anao mety ho tonga saina kokoa. Io problème tsy mety miva io olana actuellement io ça en dit long hoe inona ny zavatra mila tokony hovainao. Ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao mety manova ny fomba fisainanao, manova ny fomba fijerinao. Misy zavatra lasa miova mety manana nouvelle perception ianao noho ny zavatra mitranga fa mety hoe noho ny zavatra tsy misy hoe mitranga fa tonga dia miova fotsiny tout simplement. Tu es en train de changer parce que tu es en train aussi de recevoir de nouvelles informations. Tadidio tsara fa ny fiainatsika dia tsy physique fotsiny fa c'est aussi énergétique et spirituel. Et nous sommes avant tout des êtres spirituels. Spirituel, non. On est tous des êtres spirituels parce que nous sommes faits d'âme. Miss Fanatique, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres spirituels. Et quand on parle de spiritualité, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on intègre. Il y a des informations qui arrivent depuis le cosmos. Il les flazan kaswe. Niando lanta sentiruntandi. Il y a des choses qui viennent de là-haut, des informations qui viennent de là-haut, du ciel, de l'énergie, du cosmos, qui arrivent vers nous. Non. Il y a bien plus que l'on pense, en fait, dans cet écosystème. Ngezapé, qui est l'univers tout entier. Donc, on peut recevoir des informations. Les informations, tenez quoi? Informations.
j'ai oublié, mais il y a un terme pour le dire, mais des choses qui agissent directement sur notre âme, en énergie. Aznareo, dia arakaraka ny parcours le olona anankiray sy ny efa évolution any no mampatonga zay no mampatonga an'le ohatrany hoe misy zavatra miova tampoka satria on reçoit en fait, c'est comme si on télécharge des informations depuis le cosmos, depuis tout là-haut. Et ça peut être aussi depuis la Terre, depuis l'énergie de la Terre, tout simplement. Ok? Donc, tsy haiko ny sasany hoe ohatrany ahoana zavatra iainanareo fa zagaga raha ohatrany hoe misy zavatra miove. S'il y a une chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'intégrer, c'est d'accepter, c'est de recevoir ce changement qui arrive tout simplement dans notre vie. Et cette éclipse, vraiment combinée avec cette pleine lune, c'est pas juste Miss Mew va me fanatique, mais c'est une éclipse aussi qui met fin à quelque chose, à un karma, amina roa anankiray. Misy énergie à la chiffre 8 en juin. Donc c'est une énergie en fait qui nous pousse à l'équilibre. Avec la Vierge, avec le Poisson, à la il y a l'axe Vierge-Poisson aujourd'hui. Donc Vierge-Poisson, ça veut dire que contraire. Ça nous pousse à l'équilibre. Avec l'énergie du Poisson, c'est beaucoup plus axé vers l'intériorité, la spiritualité, la sensibilité, le monde invisible. Vierge à coup, ça c'est tout le contraire, c'est l'ordre, c'est la matière, c'est tout ce qui est concret. Zané c'est une période, c'est une période qui nous pousse à trouver cet équilibre finalement dans notre vie. C'est une période qui nous pousse à trouver cet équilibre. Et je pense qu'avec avec l'éclipse, c'est très clair. Satria, mahitsy milamina tsara. Le izy tsy hoe signe verge, signe anareo, tsy le signe anareo le resahana eto, fa signe an'le énergie du moment. Fa c'est pas hoe signe anareo, ok? Fa signe an'le énergie du moment. Signe an'le pleine lune, signe an'le éclipse. Mais araka le teneniko teo hoe signification énergétiquement et spirituellement, déjà avec l'éclipse, il y a cet alignement. Il y a cet alignement. Avec l'axe Vierge-Poisson, c'est vraiment aussi, c'est c'est un peu contraire. C'est un peu contraire, mais ça nous pousse à équilibrer tous les axes de notre vie. Ça, c'est une énergie qui nous pousse à trouver une sorte d'équilibre. Ça, l'énergie nous pousse à mettre de l'ordre en domaine mais aussi à vraiment créer cet équilibre entre ta vie matérielle et ta vie spirituelle. Des ateliers matériel la foutine, fa spirituel la coup, des spirituel la foutine, fa matériel. Misy gaga be manko ny hoe misy olona manko ohatrany hoe rehefa éveillé spirituellement dia tsy tokony mitady vola intsony, tokony tsy miraharaha fiainana eto intsony. Mais n'oublie pas que tu es dans cette matière-là. Tu es humain. Mbola tsy anjely ianao. Mbola tsy fanahy ianao hoe tsisy intsony fa eto an-tany ianao. Donc matoa ianao mbola eto an-tany. Donc tu es fait aussi de matière. C'est grâce à la matière que tu vas évoluer, que tu vas faire évoluer ton âme. Donc, trouver cet équilibre entre ta vie spirituelle et ta vie matérielle. Donner de l'espace à ta vie matérielle, t'épanouir dans la vie matérielle, mais aussi avec la vie spirituelle. Et le fait d'être à fond dans ta vie matérielle, ça ne veut pas dire oui, tu vas laisser ta vie spirituelle. Et être à fond dans ta vie spirituelle, ça ne veut pas dire oui, laisser la vie matérielle. Spiritualité. Oui, je le dis, méditer, c'est pas important. Tu mets les mains à l'objectif, qui vous a dit ça? La spiritualité, c'est une façon de faire évoluer son âme sur cette terre. Expérimenter un vie terrestre.
autant que humain. Donc, incluons la matière. Quand on parle de matière, on parle de relations, on parle d'argent, on parle de boulot, on parle de famille, on parle d'activité. C'est un fianan'ny daholo. Fa tsy hoe hisisika any an'ala. Raha zaho zao sarotro dia hisisika any an'ala. Fa ça sert à rien. Pourquoi? Parce que la vie, c'est ici, c'est dans la matière. Donc oui, on peut se ressourcer, mais n'oublions pas aussi qu'on est dans cette matière-là. Oui, refa éveillé, de tsimbrara perte matérielle. Oui, c'est ohatran'ny hoe lasa, on sait en fait, on sait lasa misy zavatra miovana aminao, fa c'est pas pour autant oui, de tsy rara fiainana zay le mivilana ao anatin'le izy, attention. Si, on est quand tu es éveillé, la matière, ce n'est plus ce qui est prioritaire. Non, c'est pas prioritaire. C'est plus la tisaine, ça va ta première fiananao et inquiétude à nos premières. Alors quand même, si tu perds de la matière, c'est pas grave pour toi. Fa za akory tsy midika hoe aza rarahina ny fiainanao dia eo ianao. Aza rarahina ary koa, lao rery. Sois pauvre et misérable. Tsy zany ny spiritualité. Même la spiritualité te pousse à te dépasser. Satria matoa ny aminao ny se réincarner tanaty vatana. Enao rehefa mikarakara ny vatanao dia mitovy amin'ny mikarakara ny fanahinao. Enao rehefa mi se développer mentalement, et tu fais élever ton âme. Ça agit directement sur ton âme. Donc attention. Fa tsy hoe andeha anao misérable akory a. Hoe tsy rara fiainana ninina, non. C'est pour ça que tu es ici, c'est pour apprendre à équilibrer les deux. C'est pour ça que tu es sur terre. Fa mbola tsy teny an-danitra na teny amin'ny habakabaka ianao. Ok? Donc cette période-là te pousse à trouver cet équilibre entre ta vie spirituelle et ta vie matérielle. Zero daholo miakisa ny fiainanao dia ho meo place. Important ny fiainanao spirituel. Fa important koa ny fiainanao matériel. Parce que c'est dans le matériel que tu peux évoluer le spirituel. Tout simplement. Quand tu prends soin de ton corps. Fa tsy tsy rarako matériel fa zahay hiletra sakafo dia aleo aho obèse rereo dia tsy rarako fa fanahy. Non. Quand le corps ne va pas, l'âme aussi ne va pas. Ok, donc... Désolée, c'est ça, donc, Minofa Sika, qu'est-ce que je pourrais aussi dire? Donc, je sais pas, oui, vous pouvez voir tout ce qui est vos routines quotidiennes. C'est le moment de voir avec vos routines comment vous êtes tous les jours. C'est de voir avec votre santé, de voir avec vos objectifs, de voir aussi de mettre de l'ordre dans tout ça, dans votre spiritualité. C'est le moment en fait de ranger les choses, d'arranger, de créer peut-être un nouveau mode de fonctionnement qui va te permettre de créer cet équilibre finalement. Et de toute façon, même si tu ne vas pas le faire, la vie va te forcer à le faire. Créer un équilibre, tout simplement. La vie va te forcer. Rehefa any partie 3 tsika ijery hoe inona daholo ny zavatra afaka ataonao ao anatin'izany, ao anatin'izay. Fa mandinihy ianao zao dia hoe inona qu'est-ce que tu vas couper? Qu'est-ce que tu vas arrêter? Inona ny zavatra ho ajanonao amin'ny fiainanao? Inona ny zavatra tsy ataonao tsony? Inona ny routine tsy ataonao tsony fa hanovy? Inona ny problème mila vahanao? Fotoana zao hijerevanao en face ny problème dia mila mirésoudre ny problème anao ianao fa tsy asisika anao any ambany tapis foana ny problème. Na problème matériel io, na problème émotionnel, na problème mental. Régleo ny olana rehetrarehetra, jereo en face dia régleo. Ny arabola régleo, ny zavatra rehetrarehetra régleo, aza mitsoaka ny olana dia misy vahaolana. Donc je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais réglez les problèmes de votre vie. Aza mitsoaka, regardez les choses en face.
fa rehefa mbola tsy jery en face ny zavatra tokony ho jerenao en face ianao dia mendrasa indray plein lune manaraka indray ary dia ho hitanao zany mafimafy kokoa zany. C'est pas pour vous faire peur mais juste envie de vous dire oui, reprenez votre vie en main parce que c'est vraiment l'énergie que ohatrany hoe vao même manosika antsika ao anatin'izay ny énergie du moment. Cette énergie nous pousse à reprendre notre vie en main en commençant par créer de l'équilibre, à regarder toutes les dimensions de notre vie, à arranger certaines choses, à mettre en place peut-être une nouvelle routine, à résoudre les problèmes, à regarder ce qu'il y a à regarder en face. Raha misy zavatra tokony carte sur table ataovy. Fa raha fa tsy ho resahanao dia roviana vao resahanao, rehefa tsy ho réglenao zao dia roviana vao réglenao. Io zavatra endraso everyday io, quand roviana. Donc c'est le moment. Io zavatra tokony alana io fotoanany zao. Fotoana zao fa tsy haiko hoe andro roviana ianao, je sais pas. Et moi j'ai envie de dire oui, le temps passe hein. Tena le temps passe. Tiens que l'on a ça, hein, je suis à fond hein. Je suis à fond dans ce que je kiffe, dans tout ce que je veux faire dans la vie. Et je reste pas là où je suis pas censée être. Alors je me bats hein, tous les jours pour aller vers là où je kiffe. Je me bats pour mes rêves, pour mes passions, pour ce que j'aime faire. Satria manino, isan'andro dia mandinika hoe mitombo indray ny andro dia mitombo ny fotoana dia tsy velona eto foana dia laniko amin'inona, laniko amin'ny sisy fotony, laniko amin'ny zavatra tsy mahasoa anahy, laniko anaty zavatra mampijaly ary le zavatra tiako atao io roviana ka io vao ataoko. Je me réveille chaque matin et je me dis ça, Daniel, tu attends quand pour démarrer ça, pour faire ça? Dia isan'andro c'est ça, se battre pour sa vie. Donc battez-vous pour votre vie. Io fahasalamanao tsy karakarain'io roviana ianao vao karakarana io. Io vatanao io roviana ianao vao karakarana io. Io mindsetinao io roviana ianao vao karakarana io. Ça se passe maintenant. Et je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et tu es là pour ça. C'est ça aussi, évoluer spirituellement, l'équilibre. C'est aussi faire de sa vie quelque chose de bien. Imaginez, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Enfin, je vais nettoyer ça. Dieu nous a créés. Tena le fatetia tany ianao. Namena rêve ianao, namena désir ianao, namena saina ianao, namena force ianao, namena potentiel ianao. Dia fiainanao misérable. Tenao tsy mivaky loha, tenao mijaly, tenao eo, dia ny sasany miforetaka be. Tsy manao nini, men every day. Tu te pleures sur ton sort tous les jours. Tu es là, tu es malade. Tu seras là, tu manges n'importe quoi. Tu manges n'importe comment, tu regardes n'importe quoi. Des nove meriteritra hoe zany ve nefa anao m'évoluer spirituellement. Et nove meriteritra hoe c'est la vie que Dieu a prévue pour toi. Non. Des nove meriteritra hoe c'est Dieu qui va aller faire les choses à ta place. Oui, andeha alefako eny an-tany ianao. Fa ianao tsy manao ninninna. Fa andana mivoretaka fotsiny, tsy menimenina ozy izy. Fa za mihetsika ho anao. Ao fa amboariko daholo fotsiny e. Ao fa za manao régime amin'ny placenao. Ao fa za misakafo healthy amin'ny placenao. Ao fa za mianatra an'ilay passion anao. Ao fa za micréer an'ilay entreprise-nao. Ao fa za miala ao anatin'ilay relation toxique. Ao fa za ny heureux amin'ny placenao. Ianao ve mieritreritra ohatra zany ilay fandehan'ilay izy? Non. Non. Nomen'Andriamanitra ingrédient ianao. Dia tsy izy ny andrasanao namboatra an'ilay gâteau fe ianao. Donc sao dia ianao miandry fotsiny eo hoe aiza ilay izy? Non. C'est à toi de te battre. C'est à toi d'exploiter ton potentiel. C'est à toi de le faire.
dia tsy mora ilay izy fa izay mihitsy ny nanomezana anao saina vatana fanahy nanomezanao rehetrarehetra mais qu'est-ce que toi tu en fais zay ny antony anaovana dev perso zay ny antony anaovana spiritualité c'est pour ça qu'on prend soin de son énergie zay ny ianarana zavatra iexploiter na potentiel afahanao mahazo connaissance dia pratiquer an'iny. C'est pour ça que c'est pas Dieu qui va aller faire les choses pour toi, oui. Ouh, non. T'essayes l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Fa tsy rehefa spirituel abenao dia tsy raha confiant avec matériel, tsisy dikan'izany raha gana mahantra velona arany tsisy dikany ary zany na tsy manam-bola arany tsisy dikany raha ohatran'izao. Tsisy dikany raha ohatran'izao. Tsy raha koa mijaly be arany ato anaty couple. Nefa efa hita zao efa tsy manjary le izy. Dia enao io satria ohatrany hoe ka zao spiritualité ka tsy zany ny important dia mieritreritra ve enao hoe zavatra misérable nampatonga anao i-évoluer que ce soit physiquement que ce soit spirituellement. Mais quand tu évolues dans ta vie matérielle an'izay ny tiavako ny Bob Proctor zavatra anisan'ny teneniko ao anatin'ny 90x2, c'est manaraka ny mentorat 90x2 et même quand j'ai présenté le programme pour les personnes qui ont eu la chance d'être ni présentées dans les programmes des nakanti exemple tia nakani zavatra tenen'ny Bob Proctor rehefa mentoré olona izy dia ny volan'le olona foana ny antaniny le volan'ny olona foana ny antaniny dia aussi hoe Antanine, tu gagnes combien? Antanine, tu veux gagner combien? Et inona ny antony? Ny antony ozy izy dia ohatran'izao satria ozy izy ahitako le niveau an'le olona iny tsy ny niveau financiaire tsy le resaka fananany fa ahitany hoe aiza hoaizy ty olona ty satria raha raisitsika ohatra zao faire de l'argent. Quand tu fais de l'argent tsy vitanao amin'izao fotsiny hoe mipetraka fotsiny eo ianao fa ça demande du travail. Ça demande à ce que tu programmes ton mindset. Ça demande à ce que tu sois discipliné. Azonareo zany hoe le monde matériel atsika zany mirefléter an'le zavatra ataontsika. Tsisy olona ka mavita migérer entreprise ohatra ataontsika ohatrany hoe je vais prendre mon exemple, moi je suis multipotentiel. Je suis dans plusieurs business, je gère plusieurs entreprises. Fa vitako mipetraka fotsiny ve zany dia menimena fotsiny? Non, fa isan'andro je prends soin de mon mindset. Isan'andro je passe à l'action. Isan'andro je prends soin de ce que je mange. Je bouge mon corps. J'apprends à être discipliné. Et oui, l'argent est bien, mais ce que j'aime en atelier, c'est la personne dont je deviens tous les jours. Des centaines Bob Proctor, les grands objectifs à Osis, le beaucoup d'argent que tu veux gagner. Tiens, les fous la yoyan, les matériels la yoyan, fallait à ton gavanochani, ça te pousse à devenir meilleur. Ça ne est là ça ochani, prétexte à un finalement à devenir meilleur, ça tu ochani, forcé non se tu deviens meilleur. Azna revê ça tu les avatras de diavno yuti azno amso. Tu es poussé à bosser sur toi. Tu es poussé à bosser sur toi. Miss Domaine a raison, faut dire quoi. Enfin, c'est une passion qui me tient à cœur. Tellement j'aime ça, je kiffe ça et j'ai vraiment envie de m'investir en atelier, d'aller loin. Mais depuis que j'avais ça en tête, every day I change. Misy zavatra be dia be tsy nataoko ohatr'izay lasa tsy maintsy ataoko satria raha le capacité ako amin'izao sy le zavatra amin'izao dia tsy ampy fa mila ty. Dia zany hoe za zany lasa manao an'le ty. Et du coup, je deviens meilleure de jour en jour. Azonareo le izy zay le équilibre entre la vie matérielle fa tsy hoe spirituelle fotsiny dia hoe imédite fotsiny akony dia andeha hanao affirmation fotsiny akony dia hivavaka fotsiny akony. Tu bouges parce que tu es dans la matière. Objectif, c'est pour évoluer en fait, pour devenir une meilleure personne. Donc, mais prends soin de toi.
Reprends ta vie en main. Résous ces problèmes. Zavatra veriko amin'ny mpianatra foana dia zao hoe mahazo reraka. Afaka misentira émotion-tsika. Afaka misofriritsika. Mety kivitsika, mety trotratsika, mety tratra fakapanatsika. Fa zao miarina taondray ianao. Lava ianao dia miarina. Déprime ianao androany, déprime va tsy problème zany. Afaka une semaine ianao mba afaka mbola midéprime. Fa tapitra kosa amin'izay dia mba mitsangana amin'izay ianao hoe ampy izay. Ampy izay. Miaina zavatra anankiray tsika dia mila faranana iny dia hoe ok, je reprends. Fa tsy hoe attendez. Fa aveo ianao tsy maintsy se reprendre. Ça arrive à me demander comment je fais en fait. Est-ce que j'ai jamais de problème? Est-ce que je me sens toujours bien? Non. J'ai des problèmes à résoudre tous les jours. J'ai aussi moi mes problèmes personnels. J'ai aussi moi des soucis. Je déprime aussi certaines fois. J'ai misoulana au sein de l'entreprise. J'ai campé. J'ai minakina pona. J'ai une routine active madame Selon. Ndraindray zavatra taiko fa inona natao aveo am se reprendre indray mitomany azao fa rehefa aveo ozy hoe vite zay ny ranomaso ampitsangano ça suffit c'est comme ça tu te donnes l'espace de vivre tes émotions et après tu reprends misy problème et olonao minanena be misy problème hoana natao fa aveo amizay ok tapitra zay ny menimena ndao amizay mirésoudre c'est comme ça. Il faut faire ça. Et c'est pour ça qu'on est là. Et des fois, c'est pas facile. Mais justement, on n'est pas là pour vivre des choses faciles. On est là sur terre pour évoluer. Et surtout en cette période d'assaut, dia lasa miheve andro manalina ny olona ny énergie manosika anao heve fa ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao koa. Donc oui, mila manana izay mindset zay hoe trotraka dia mitsangana indray. Zay le équilibre fa tsy hoe dia jusqu'à farany ao. Lava be kosa ny déprime zany kotrana ihany. Ça dépend. Ça dépend de l'intensité ny ainanao. Ka misy fotoana ianao tsy sava dia manana droit tsara mihitsy ianao tsy sava. Oui. Fa tsy hoe eo ianao dia eo ianao raha tsy sava ianao herinandro mbola tsy orany sava ianao ray volana mbola sava ok mety sava ianao 5 volana mety mbola tsy maninona fa raha herintaona 3 taona 5 taona ianao mbola tsy mihetsika eo ihany fa hoe mbola midepra foana mbola tsy sava foana mbola tsy mahita so efa fotinao amin'izay kosa rangahy mena andro ianao isanandro afaka manova réalité ianao fa ianao mihitsy tsy manao ianao tsy manao ianao. Donc ianao amin'izay faute raha vao ela be ao. Manana droit tsara atsika eny mbola afaka mandeha amam-bolana eny. Fa raha herintaona kosa ianao mbola hoe sur à main hoe même te guerre tu fais rien. À un moment il va falloir te dire ouais sois capable. Mais je te dis Miss Sanya j'en vois des kangery toi. Tena misy dimtaona da aveo sanatriny zany mamono tena rehefa aveo tena misy zany. Fa un moment mila tonga saina dia mila mavita mibaiko ny tenanao ianao hoe tapitra rangaty a. Un moment ianao mila miteny hoe mila manana izay déclic zay hoe je prends ma vie en main. À tout moment ianao afaka mandray an'izay décision zay. Fa tsy hoe ianao misitrika ao anatin'ny tranonao foana dia mideprenao ao tsy manao ninina dia eo ianao ka mila misy zavatra hovainao amin'izay mivoa zone de confort andana manomboka zavatra raha mitaraina ianao tsy mahazo aina mihitsy fa peut-être que tu es très grosse par exemple désolé amin'ny fomba hitenenako anazy mety obèse ianao tsy mahazo aina ianao fa afaka mandray décision ianao zao kehitriny tsy miandry tsony hoe j'en ai marre de ça rangahy zao anova amin'izay.
Ary tsy mora zay, za tsy miteny hoe mora zany. Fa misy sacrifice ataonao ambadika an'io, mety marary. It sucks. Ho sisiny anglisy. Ça fait mal, mety masisotra be manao izy, mety mandreraka be, mety tsy confortable be, fa zay le izy zay. Fa ny problème atsika indraindray tika te hiaina milandamina be fotsiny hoe tokony confortable be foana. Ah zany hein. Donc prenez soin de vous, résolvez vos problèmes, prenez votre vie en main. Ça suffit, prenez une décision, ça suffit. Ça suffit. Et démarre quelque chose. Quitte ce qui ne te convient plus. Ah, vous avez, hein. Voilà, on fait un chiffre 4 à l'ouran, voilà, voilà, tu m'as tout rien. Il tombe deuxième partie, hein. Il tombe deuxième partie, zo. Deuxième partie, hein, il reste un on va parler plus de rituels, hein, de pratiques à faire, hein, de trucs d'introspection, ceci, ça, afin de passer à sa période. So. Ok, super. Walena Tananawe mise programme sur la spiritualité V, pas encore. Il n'y a pas encore de programme sur la spiritualité. Par contre, il y aura un nouveau programme qui va sortir, peut-être dans un mois ou deux. Mais ça arrive. Voilà, si c'est ni programme sur la spiritualité. Fawan c'est mila meto un autre travail wan tenania tele kwa sikato mbola misi promotion zo wan majin 10 mois de mars titana pas profiter na rewan les programmes à sortir de la dépendance affective, hein, sortir d'une relation toxique, hein, abondance illimitée, hein, des manifestes misi silver si gold c'est mesdames na rosagne des les promotions hein mi fit programme na créer de mas programme ana créer. Donc, tapchan mois de mars, ça des mis tenu, sans tout vous faire un reprogramme rewan. Fanefania, c'est les promotiques. C'est les promotiques, hein. Donc, profitez-en. Vous pouvez envoyer le code mars en privé, hein, plus un les programmes à Tetiavnaro. Donc, juste pour faire un petit résumé avant de continuer. STA, c'est les SRTA, rejoindre un programme sur les relations toxiques, programme pour reprendre son indépendance personnel, programme afin de reprendre confiance en tenanaro, afin de reprendre pouvoir afin de créer relation saine, afin de exploiter ni talent surtout avec SDA. Sortir d'une relation toxique à une spéciale là ouais relation toxique à la relation toxique à c'est quoi toutes les sortes de manipulations qui existent, comment savoir les relations toxiques et comment sortir de là, comment comprendre votre propre fonctionnement et le propre fonctionnement de l'autre aussi, tout ça. Misi kato aller apprendre à s'aimer ou faire un peu de l'intellectuel, vous achetez un programme et vous avez un autre programme. Et sinon, il y a le programme Abondance illimitée, hein, un spécial là pour tout ce qui est abondance. Ça ne fait pas que ce soit travail, santé, amour, relations, argent, finance, tout ça en fait. Donc vraiment, comment vous allez pouvoir manifester de l'abondance dans votre vie. Ni programme manifestant, c'est plus des pas c'est plus des webinaires que j'ai fait tawanaten les nasa avec tawanaten les live ana krain muzan raoche mila détail na de mis live ana tok tawaluanti manasa van détail les programmes pour ceux qui veulent savoir un peu oui il n'a pas les programmes en détail azan voilà. Donc, allez-y, foncez pour ceux qui veulent peut-être faire un travail sur eux. Ni avantage naro, programme, accès les travail à ton naro. Ou vous prenez le pack SDA. Vous prenez par exemple SDA. Donc, accès les travail à ton naro. Travail en continuant à ton naro, et voilà. Donc, si vous achetez de programmes, vous avez tous les programmes audio, du coup.
Voilà. Donc ampy tsara mihitsy anaovanareo travail amin'ny tenanareo le izy a. Donc pour ceux qui veulent peut-être te mba hanandrana hoe ohatra ny ahoana le miinvestir amin'ny tenany voilà quoi, ohatra ny ahoana le miinvestir amin'ny tenany. Donc c'était le petit entre parenthèses hein. Donc on apprend via en ligne. Oui, c'est en ligne, fallait ça au programme autocoaching c'est quelque chose qui est téléchargeable des marano ou amse fumba amse arano am fotona retra fousine. Il y a des modules là, il y a des exercices hein, il y a des documents aussi qui vont avec pour certains programmes les manifestes à fousine les SRT hein, c'est replay à rewan en fait qu'un mini programme tanwe Miss vidéo liste et Miss audio c'est Tino. Voilà deuxième partie tikazoa ni deuxième partie hein. Donc on reprend. Je vois que tout le monde est encore là, tout le monde est chaud donc let's go. Deuxième partie resati comme ça va tsara tokony atao hein rehetrarehetra déjà loin afaka manao purification nareo mety efa nanao nareo satria moa zay efa mahafantatra moa zany de plein lune fanaovana purification raha tsy nanao purification nareo androany de mbola afaka manao nareo raputso raha afaka putso sy sisa sous les prochains 72 heures ina fatka hatramin'lela alléluia isotra raha ina purification atao nareo hein afaka manao purification par du gros sel zany hoe efa madio tsara nareo efa avy nandro a de makarano amin'ny saonareo a de asinareo a fangatsira les sira vangany reny a et les prix vous pouvez me dire tonga de miditra message privé en fait miditra message privé de on efa ny détail hoe ireto momba le izy de maka gros sel nareo mety hoe ranontanana de ataonareo anatin'io de alevonareo tsara de mametraka intention nareo alohany anaovana les purifications mametraka intention nareo hoe cette eau va me purifier. Vous pouvez aussi faire une petite prière tout simplement alohany anaovana le izy et tena zay le intention imagine hoe io rano io zany afaka ipurifier anareo afaka manao affirmation aussi des mantras de alainareo le rano de ararakinareo miainga aty amin'ny loatra an'izao de en même temps ça vous imaginez que misy zavatra miala amin'ny vatanareo que vous êtes purifié que vous êtes nettoyé tout simplement. Ok, donc ararakinareo tsikelikely de sady mametraka an'izay intention zay raha ohatra nareo ka somary sensible le vatanareo de afaka maka rano fandroanareo de topasinareo amin'ny ranonareo zany hoe mety hoe tsy mahazaka an'le sira zany fa afaka hoe tsy mikobana ntsony fa iny entina matory alohany atory ny anaovana an'izay zavatra zay. Donc ça c'est la purification avec du gros sel. Vous pouvez tout le temps faire ce genre de purification mais toutes les semaines fa tsy voatery plein lune fa rehefa matsarinareo mavesatra be sy ny sisa de vous pouvez faire ça. Ho anareo zay any province ceux qui sont près de la mer vous pouvez aussi vous baigner ny amin'ny rano de alohany andehananareo eny rehefa tonga eo amin'ny ranomasy nareo de vous mettez cette intention que vous êtes purifié, que vous allez vous purifier, que vous serez nettoyé tout simplement et que vous remerciez la mer et l'eau tout simplement de vous accorder cette purification et voilà. De préférence les marraines à pays n'ayanko arrive fa à mettre fona muzani important les intentions anareo ao anatin'le izy raha koa nareo ohatra ny hoe any amin'le cascade reny any amin'ny rano mandeha zany hoe rivière afaka ihany koa manao purification eny amin'ny reny. Donc c'est des choses que vous pouvez faire tout simplement tsy voatery hoe petit plein lune ty zany fa raha ohatra nareo hoe tianao purification amty de les gros sel ataovy voilà. Donc ça c'est pour la purification. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous purifiez votre maison. Vous pouvez purifier votre maison, nettoyer votre maison, diovy ny trano, aisoro ny vovoka, ario zay tokony ariana, ny fako, ny akanjo tsy anaovana, dégager en fait ces zavatra tsy ilaina intsony. OK? Donc vous nettoyez aussi votre maison, afaka manolo drap nareo, manolo rideau sy ny karazany, c'est des choses que vous pouvez faire rehefa pleine lune. Akoatran'izay ina koa ny resaka purification zavatra tsara atao koa rehefa ohatran'izao de c'est vraiment pardonner en fait. Pardonner parce que là vous êtes en train de purifier votre cœur, vous êtes en train de
nettoyer votre cœur, votre âme. Donc, pardonnez aux gens qui vous ont fait mal récemment ou pas récemment. Donc, vous pouvez le faire à travers l'écriture. Je pardonne à cette personne. Cette personne m'a fait ça, mais je décide de pardonner cette personne. T'as dit, mais quand on pardonne quelqu'un, c'est pas qu'on valide ce que la personne a fait, mais tout simplement qu'on se libère de ce poids. Ça dit, tu vas aller faire misloul pour un an, tu les ou la mitsan simba, pas un an. Ist manina? Tsy mahafaty zany halan'olo zany. Tsy mahafaty ny halan'olo fa ianao mankahala no fatifatiny zany. Zany hoe ianao ny vo rehefa ianao mitazona lolo-po. Ianao no mitazona zavatra ao am-ponao dia ianao ny vo fa tsy le olona. Donc aza manaiky an'izany, libère ton cœur. Nettoie ton cœur, pardonne. Pardonne et laisse à la vie gérer les choses tout simplement. Ok? Ça peut aussi augmenter ta vibration. Quand tu pardonnes, parce que tu es plus légère. Tu décides l'amour au lieu de la haine. Et l'amour, c'est une bonne vibration. C'est une haute vibration. Ok? Donc, c'est un moment pour vraiment pardonner. Un rituel que vous pouvez faire, c'est allumer une bougie blanche, de prendre un papier velin et on a un manuraj. Tena te tayenao hoe ity raha koa to tenanao ratsy anahy dia tena narary ny foko tamin'izy nanao an'ilay ity dia zakako le ohatran'izao dia ao nareo miteny mais aujourd'hui je décide de pardonner à Rakout, je décide de pardonner de tout le mal qu'il a causé et je me libère de ce poids. Dia afaka adoranareo le taratasy et vous remettez les cendres à la terre et vous laissez la fumée partir dans l'air, tout simplement. Ok, donc ça aussi c'est un petit rituel que vous pouvez faire. Mais moi j'aime bien les rituels, mais ça dépend de chacun. Donc vous pouvez faire ça ou tout simplement dire à haute voix ou tout simplement vraiment ok, je décide de me libérer de telle personne. Ok. Donc ça dépend de vous. Ça doit laisser l'air l'emporter, tout simplement. Ok. Les cendres et les cendres donc vous le donnez à la terre. Donc purification, pardon, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Oui, pratique de la gratitude, c'est le moment parfait pour dire merci à la vie. Donc prenez le temps. Moi ce que je fais, je vous dis, un petit rituel que je fais pendant les pleines lunes, c'est d'écrire en fait toutes les choses dont je me sens en gratitude. Donc je prends le temps de me poser et de remercier tout ce qui s'est passé dans ma vie récemment. Toutes les bonnes choses qui étaient venues à moi ou même pas les bonnes choses aussi, enfin mettez des mauvaises choses. Donc je remercie tout. Je remercie l'argent, je remercie la vie, je remercie les opportunités, je remercie que j'ai des clients, je remercie que j'ai Wi-Fi, je remercie que j'ai mon appart, je remercie que j'ai des transports. Il sort d'Olz et tout qu'il sort en arrêt, tu ressens vraiment cette gratitude en toi et développe ça et tu vas voir, oui, tu as déjà plus que ce que tu veux. Remercie pour la nourriture que tu manges à tous les jours, pour l'eau qu'il y a, pour l'air, pour les petits oiseaux, je sais pas. Prends le temps de remercier la vie, tout simplement, d'être en gratitude. Parce que déjà, j'ai envie de vous dire que c'est un miracle tous les jours qu'on soit en vie. Il y a des gens qui meurent tous les jours et nous sommes vivants. Donc si on est vivant, c'est que c'est pas par hasard si on est encore vivant. C'est un miracle. Pour moi, la vie est un miracle. Et toi-même, tu es un miracle. Chaque battement de ton cœur est un miracle. Toi qui arrives à voir, qui arrives à entendre, c'est un miracle de la vie. C'est un miracle que ton corps fait à tous les jours. C'est un cadeau que la vie te donne. Donc, apprenez à être en gratitude, de remercier. Et pleine lune, la période tarapéa, à Novanansan. Stéphane Gatan, et Afaka Mangatkayan rêve pleine lune, mais les pleines lunes, ça c'est plus pour les rituels, pour les pardons, pour les gratitudes et tout ça. À part ça, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Donc ça c'est pour la pleine lune en général. Ça c'est pour la pleine lune en général. Tu as les questions. Tu es en gratitude. Mano gratitude, non?
bah, je suis heureuse et en pleine gratitude d'être en vie. Je suis heureuse et en pleine gratitude de gagner beaucoup d'argent. Je suis heureuse et en pleine gratitude de manger sainement tous les jours. Je suis heureuse et en pleine gratitude de me réveiller le matin en entendant les chants des oiseaux. Je suis heureuse et en pleine gratitude d'avoir un boulot. C'est le mot gratitude, tu remercies en fait. Ou tu peux aussi dire merci pour l'argent que je gagne, merci pour mon couple, merci pour ma relation, merci pour l'argent que je gagne, merci pour le téléphone que j'ai, merci pour mon ordinateur, merci pour l'eau que je bois, merci pour ma maison. C'est comme ça. Vous remerciez. Donc, soit vous l'écrivez, soit vous le faites à haute voix, soit vous faites dans la pensée. Moi, j'aime bien écrire. Ça dépend de ce que vous kiffez faire. Ça va pas les What's more? Donc, ça, c'est pour la pleine lune en général. Maintenant, pour la période Misatsika en général. Donc, moi, je vous conseille vraiment de boire beaucoup d'eau en ce moment. Je sens vraiment le grand besoin de boire beaucoup d'eau. Actuellement, on reçoit des informations depuis le cosmos. Notre corps intègre de nouvelles informations, beaucoup d'énergie. Donc, Mila ran donc il faut boire de l'eau, tout simplement, boire beaucoup d'eau. Pensez aussi à manger sainement. C'est une fatatique l'énergie. On a besoin de quelque chose de sain. Ça ne fatigue pas avec la vibration d'Aulsan. Car ça va être boîte, chimique, conserve. Sans car ça la want. Minana, ça va être plus naturel, plus bio, fruits, légumes, favoriser en fait. Moins de grandes surfaces, mais favoriser les trucs que vous prenez. Il y a tatsa, il y a des trucs comme ça. Donc, oui, au niveau de la nourriture, hein, mangez bio, mangez des fruits et légumes, buvez beaucoup d'eau. Donc, c'est des choses qui peuvent vous aider en fait à être plus aligné, à purifier votre énergie, à augmenter votre énergie et aussi à intégrer tout ce qu'il y a aujourd'hui. Rave comme nous, ça va déjà fait maison, évitez trop les restos, trop à niveau lanchan et tout ça, mais si vous pouvez faire quelque chose de par vous-même et voilà quoi, il y a une tout cas meilleure énergie. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi si vous avez l'opportunité de passer du temps dans la nature, si vous n'avez pas cette opportunité tous les jours de passer du temps dans la nature, surtout pour ceux qui sont vraiment en ville, randonnée et se rapprocher des arbres, pour ceux qui sont en ville, nature et en ville, misy Tsimbazaza, il y a un parc, mandalo il y a quelques rano, il y a quelques mishazo, donc oui, prenez ce temps pour passer du temps dans la nature. Prenez aussi le temps, par exemple, de contempler le lever du soleil. Et le soleil aussi, c'est super bon. Ma piscine, bonne vibration à tika, ma énergie à tika. Le fait de peut-être aussi contempler le coucher du soleil, ça peut vraiment augmenter les hormones du bonheur, la sérotonine, l'endorphine qui est en nous. Donc, ça va nous aider à être beaucoup plus heureux, à se sentir bien et tout ça. Voilà. Sinon, quoi d'autre aussi? Donc, la nature et tout ça. Prenez soin de votre spiritualité. Prenez soin de votre spiritualité. Ça va être quand même dans mes cours, dans 90 x 2 et dans mes coachings et tout ça, oui. Les fanatiques. Oui, exactement. Aussi, tu peux passer du temps avec les animaux. Tout ce qui concerne la nature, ça peut vraiment augmenter notre vibration. Faire du bien à ton corps, en fait. Faire du bien à ton corps. Faire du bien à ton corps. Te rapprocher plus de la nature, des animaux et tout ça. Si tu aimes méditer ou si voilà, tu peux aussi méditer et tout ça. Donc ça, j'en parle pas trop parce que ça dépend des pratiques des gens. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que prenez soin de votre spiritualité. Qu'est-ce qui fait bien à votre âme? Qu'est-ce qui fait bien à votre âme? Et surtout, placez le divin en premier plan dans votre vie. Donc, ça dépend des croyances des gens, mais au Chanwe, donnez place au divin, à Dieu, tout simplement, au premier plan de votre vie.
Ça commence par la journée qui démarre pour vous. Oui, vous démarrez votre journée avec Dieu, avec le divin, avec l'univers, avec, je ne sais pas, vos croyances. Mais donnez du temps en fait pour nourrir votre âme. Donnez du temps pour nourrir votre âme. Marina fa hoe rotoroto be ny fiainantsika amin'izao mais rotoroto waiza mirotoroto makaizy tsika kay hoe marina fa mirotoroto hoe be sahirana be de waiza ary de maninona de anao inona enao zany ahoana za tany ala tsisy fotoana mihitsy anaovana an'ity tsisy fotoana mihitsy ny anaovana ny méditation tsisy fotoana mihitsy ny anaovako an'izao marety tsisy fotoana fa fotoana inona zany ny ataonao fotoana inona zany mainka hoaiza ianao nefa ianao raha tsy eo akory donc tedavy le fotoana te donne du temps, passe du temps pour toi avec toi-même, avec le divin. Donc fais du bien à ton âme, connecte-toi au divin, lis des textes sacrés, lis la Bible, le Coran ou je sais pas. Arrive mamaky an'ireny tsy raisina ambolony fotsiny ny ao. Zavatra tena tiako tenenina parce que y a ceux qui sont dans la religion sy ny karazany. Tu vas io texte sacré io hein. Mila sagesse mamaky an'io fa tsy raisina ambolony. Donc demande au divin de te donner le sens de ce que tu lis. Fa de io koa ny zavatra tentenenin'olona anareo, ny zavatra toritorian'olona anareo. Mena saina ianao, mena pouvoir du discernement ianao. De tsy zavatra rehetra de inona daholy. Za tsy teny hoe iza le nitory. Fa zavatra rehetra de tsy voatery hoe inona ny marina. Na olona faratapony spirituellement ary. Fa ianao malala hoe zao ny marina aminao amin'io zavatra io. Ary ny zavatra rehetra manko afaka vilambilana daholo izay tiana vilana. Ary tsy voatery hoe vilana koa fa mety izay fahaizan'ilay olona manakatrana izy. Na zavatra teneniko ary mbola afaka manao discernement nareo hoe zany tsy izy mihitsy. Donc rehefa mamaky texte sacré rehefa anaty spiritualité, manana fanahy ianao manana saina ianao nomena pouvoir du discernement ianao mandinika tokoa hoe zany tokoa ve fa tsy raisina ambolombolony daholo ny zavatra rehetrarehetra. OK? Parce que toi aussi tu évolues, tu es de plus en plus éveillé, donc ton âme elle voit plus, elle comprend plus, elle conscientise plus. OK? Vous m'avez tsy mahita en français, de tiako be koa ty zavatra teto anatin'ity live ty parce que j'en ai aussi marre de ces commentaires. Aloha, fa alao tenentsika. Misy faly mety misy hoteritra fa mety mbola izy teny sinoa ary tambatra eto amin'ny manaraka. Ça, c'est ma façon à moi de faire que déjà. Mais de deux, arrêtez avec votre mindset de victime. C'est les tsmapandjous. Désolé, non, je parle pour beaucoup de personnes. Moi, je parle comme j'en ai envie. Façon, les oulatsika de so, tia tika les abachana crête aussi tika. Vous pensez fatima en so. Allô, fouani. Tsy mba tonga tao anatin'ny tsainao mihitsy zay rehefa tsy hay de narana. Désolé mais ohatrany hoe masika amin'ny tena an'ilay izy mais je parle pour beaucoup parce que j'en ai marre de ce genre de commentaires. Tsy les commentaires j'en ai marre fa le mindset tsika derrière ny mampa j'en ai marre be an'ilay izy. Azonareo ve? Manana mindset rehefa tsy hay de naro. Tsy meko tsintsika raha ohatran'izay. Satria même na coacheko sy ny olona mentoreko ara de miteny zany misy zavatra be be ty tany tsy hainay le ohatra zao enarana rehefa tsy hay azo enarana vonina ve ianao anao an'le effort vonina sa tsy vonina rehefa tsy vonina ianao de eo zany. Donc mettez-vous ça dans la tête, slogan anay même dans mon équipe et je dis ça. Mais tsy haiko tany ela le ohatran'ity zay ny slogan anay am'ty taon'ity. Se tsy hay rehetrarehetra de enarana. C'est tsy haiko de enarako, c'est tsy hain'ny timako. Ketrika daholo tsy maintsy mahay. Ah non, tsy ataoko mora mihitsy ka. C'est pas trop le commentaire qui m'agace, mais c'est cette mentalité. Oui, ça zany de victime.
se positionner autant que victime foana ianao rehefa ohatra izany fa tadidio fa ny zavatra ty tsy midina ty tsy midina tsy hoe tsy hainay zany fa ataovy ale hainay e rehefa tsy hainao dia tsy ny olona ny andeha hidina fa ianao manakatra ok aza fampiteny mihitsy hoe mitoniny ne me dis pas ça je fais que je parle comme j'en ai envie tsika manko ndraindray tenenina tsotra tsy mahay donc mila tenenina mafimafy donc io possible zavatra rehetrarehetra any ampiasanareo any nareo mety hoe ty tsy haiko ty ohatran'izao ty sarotra dia eo firetaka fotsiny dia menomenina dia mametsiny nga ianao tsy misaina ianao afaka mieritreritra afaka mianatra ndara manao investissement dia menara zay ny anarana any tsy azoko mihitsy le ohatr'izao ataovy zay azahoana an'le izy vakivakio injato ianaro impolo amin'ny zato sy arivo et c'est pas une blague zany teneko anareo zany et je suis pas fâchée quand je vous dis ça et ça c'est une mentalité pas seulement hoe resaka français resaka anglais non mentalité amin'ny fiainana mihitsiny zany za teneko anareo moi à l'école za tsy zazana hay be certes quel be dia nianatra à 2 ans j'étais à l'école à 14 ans j'ai eu mon bac à 19 ans j'ai eu déjà mon master dia ozy izy foana ny olona hoe ay madoe be ty zazy ty nefa za tena tsy nahay zany tany am-pianarana tamin'ny fotoanana hoe majorana tany am-pianarana zany a za tsy le hoe mahay be reny non ny cerveau-ako tsy kinga be zany j'ai même une difficulté za tamin'ny tany primaire à refaire foana un exercice moins ny azoko je me souviens quand j'étais en classe de 8e dia ozy izy les profs mba nafinaritra anazy mata amin'izay satria c'est la seule qui ne m'a pas ohatrany hoe tsy nikritika be anahy nanao devoir problème les devoir dia faiako ny nomena farany indrindra dia ozy izy matsy anahy ty devoir ty ozy izy a tsy mbola nisy devoir an'lamina ohatra n'ity fa dia tsisy raisy tao anatiny anahy zay tsy ero le izy fa lamina be fotsiny dia inona ny zavatra nataoko rehefa tsy nahay depuis le collège depuis le lycée je bosse 20 fois plus que les autres satria za tsy mahay dia lasa tsy maintsy mianatra ny cerveau-ako ohatr'izay mihitsy taloha tatyoriana j'ai manifesté hoe mba kinga kokoa fa moi je suis pas quelqu'un de très doué hoe mandray be même jusqu'à zao raha nareo rehetrarehetra zao raha tsika anaty piasa anankiray a ny zavatra raha ataoko ohatrany hoe mandray ny zavatra azon'ny olona za mila miverina raha ohatrany hoe zavatra vakina anankiray zany dia ny anahy iny a raha tsy vakiko indimy iny tsy azoko raha ohatra hoe mahavoaray zavatra ny tany am-pianarana ohatra zao ohatra hoe mampianatra hoe prof dia azo mpianatra rehetrarehetra ny ataoko hoe 80% an'iny fa ny a 10% ny azoko dia inona ny ataoko tamin'izany any biblioteka mianatra dia ny ankizy mieritrehitra hoe za bosista be fa za tsy bosista fa tsisy azoko mihitsy le zavatra atao am-pianarana dia lasa tsy maintsy midéployer effort fois 10 a et je pense que c'est mon avantage aujourd'hui satria na amin'ity asako ty ary dia ohatra izany amin'ny zavatra ataoko dia ohatra izany et mon équipe le sait tellement j'étais pas du tout dans le niveau que lasa tsy maintsy manao effort be mihoatra lavitra no rehetrarehetra mba ahafahako matakatra et je vous dis que c'est comme ça que j'ai gagné des concours c'est pour ça que par exemple j'ai gagné dans Madagascar Next Talent. C'est comme ça que j'ai été sélectionnée. Avant, j'étais dans le club, j'ai fait du basket. J'étais dans le club Impitoile pendant des années. Moi, j'ai démarré, j'étais dans un club, je pense que c'était à 14 ans. Afaka baka tamin'izay dia zay avovaka nitra club dia ny ankizy tao zany ohatrany hoe efa taloha be efa mahay be ohatrany hoe efa le tatra mbola kely dia tamin'izany ny sélection afro basket dia za te hanao nefa za tsy manana compétence ohatry ny olona rehetra le ankizy efa ela be reny dia ny zavatra nisy aussi c'est les coachs paix à son âme fa efa maty zay rangahy zay zay tena anisan'ny entraîné anahy dia aussi izy hoe mbola manana possibilité ianao aussi izy hoe voaray manao sélection afro-basket U16 dia ozy hoe ahoana nanaovako an'izany satria za mbola tsy ao tsara na ny driblako na ninonako dia inona ny zavatra nataonay mikotra an'izay sanandro
tsy adiniko mihitsy zay rangazay satria amin'ny maraina amin'ny dimy sasany a tonga eo amin'ny terrain dia mikotrana satria anenjika nivoan'olona zany hoe nivoana efa taona zany enjehako ao anatina quelques mois dia inona zavatra antsaingo voaray j'étais présélectionné national tamin'izay et c'était pareil zany hoe tsy nitovy nivoan'olona rehetrarehetra fa nanenjika nivoan'olona rehetrarehetra satria te hitovy an'ilay olona rehetrarehetra te hiditra any amin'ilay korongeza dia manenjika angeza fa tsy hoe za zany te ohatran'izao et toute ma vie c'était comme ça. C'est comme ça que j'arrive toujours à une stade. J'arrive toujours à me démarquer. J'arrive toujours à... Même si j'arrive toujours à faire partie, on va dire, d'une catégorie de personnes. J'arrive toujours à un certain niveau. Non. Il y a du boulot. J'ai pas le talent. J'ai pas vraiment... T'es allé sur tout et pérenne. C'est ça qu'on est en arabe. Jusqu'à ce couper. Ity réseaux sociaux ty nga ty haiko ohatr'izao foana raha Facebook fotsiny resahana non za reto afaka baky zany mbola tsy nanao Facebook tao Madagascar Next Talent vao afaka nianatra ny ankizy tao Madagascar Next Talent tamin'izany resaka réseaux sociaux ny atao za réseaux sociaux zany raha tsy haiko hoe raha anao recherche dia lasa eo amin'ny publier loza mihitsy tady anaran'olona dia lasa eo amin'ny publier le izy tsy haiko mihitsy fandehan'le izy nefa zany gagnanton'le concours rehefa avy eo fa maninona satria zany mianatra plus que nous rehetrarehetra tsy haiko le izy dia narako le izy donc s'il vous plaît, arrêtez avec cette mentalité. Oui, tiens, kazay anget naita fenaran, kazay anget mai français, kazay refatse de nar. J'étais en classe de première, hein. J'étais en première scientifique, en première C, des sad nana la paka, nano paka. Elle va faire terminale, de mbola nano paka, c'est ça d'universitaire, aransek, fait un tissu aransek. Mianatra nu les new. Tam sante na we ahoana re zany ny ahaizako an'ity hoa tena teneniko anareo mathématique physique ahoana re zany ny ahaizako an'ity teo ihany le première fa tamin'ny terminal dia rehefa tsy haiko ty dia inona ozy izy natao inona zany nataoko makakaye dia averiko ny exercice satria izay ny tenen'ny prof exercice anankiray io averiko efa 9 satria tellement le izy tsy haiko dia ozy izy hoe ty ve rehefa averiko 9 eto tsy ho haiko ihany ny farany sarotra be anamiko comprendre an'le géologie ny olona azon'ny olona quand j'étais en série C presque redoublant en série C moi j'étais dans une lycée public dia ny ankizy zany efa mahay ay zavatra dia ianao zany tonga avany vitsikely zay angam'izay enina fotsiny enina folo teo nous passons, enfin presque à redoublant daholo quand j'étais en série C. Dia ny ao ampianarana zany ohatrany hoe efa mandehandeha ho azy daholo le fianarana rehetrarehetra. Ny tena nefa tsy hoe elita be kory aho tamin'izany hoe tena zany hoe tena crack be fa tena misy génie be miara-mianatra aminao. Dia ianao zany ohatran'ny merde kely zany hoe inona ary ty tsy mahay ianao dia inona ny atao. Dia mianatra ianao rehefa tsy mahay. Je me souviens USVT io izy nareo. Isanandro vakiko du début jusqu'à la fin ny lesona satria rehefa tsy haiko dia enarako io résolution ana problème anankiray io ny ena tamin'izany atao correction le izy dia tsy azoko mihitsiny dia lasa averiko lasa makany biblioteka dia averiko le izy jusqu'à ce que azoko misy zavatra mila ianarana tsy anjery hain'ny ankizy vetivetika kely za ela be mianatra an'le izy ao anatin'ny 15 minutes ny ankizy mianatra za ao anatin'ny adiny 2 iny vao haiko dia tsy maninona ataoko izay adiny 2 zay mais c'est comme ça que je suis devenue plus intelligente c'est tsy haiko dia enarako foana c'est tsy haiko dia enarako dia ny cerveau io ohatra muscle io plus io ampiasainao plus io mitombo plus io mitombo rehefa ampiasainao dia c'est comme ça
Je suis bien loin de qui j'étais avant. Randrama be taloha tsy mirama be tsony amin'izao. Zay zavatra tsy haiko dia enarako foana dia ohatr'izay jusqu'à zao a. Dia ataoko an'izay foana. Zay tsy haiko enarana, zay tsy haiko enarana, zay tsy haiko enarana. Tany baolina dia ohatran'izay. Tsy hay le dribble dia enarana le dribble rehefa tsy hay. Je me souviens de coach Kim, c'était au national là. Je ne sais pas s'il fait ici, mais je me suis très reconnaissant. Tamzay, hein. Nisy pa tsy haiko mihitsy. Tsy haiko mihitsy le izy. Dia ina ozy izy nataony, nesorina teo ambony terrain a. Dia re amin'ny sisiny ery ianao izy. Dia averena, indimapolo. Zay geste zay. Dia nenarana aloha le geste. Dia aveo naverina indimapolo, pas moins. C'est pour ça que j'aime le sport et c'était pareil aussi quand j'ai fait de l'art martiaux. Misy figure anankiray rehefa tsy hainao iny dia averinao injato. Eo amin'ny sac de sable eo ianao mianatra koa anankiray, mianatra daka, mianatra tondry. Tsy impolo, tsy indroapolo, fa injato. Zany hoe zay tsy hay dia enarana dia averenina. Fa problème antsika voatery tsy haiko ty, sarotra be ty, zay ange ohatr'izao, zay ange tsy de ohatran'izao, zay ange tsy nahita fianarana. J'en ai marre de s'arrêter avec ça. Mamotika tena manao an'izany. Donc mino fa manaraka ato tsy manao an'izany tsony fa efa mahay an'ilay mindset nareo. Zay tsy hay dia enaro any. Avereno, injato, indroanjato, indimapolo amin'ny zato. Miinvestisse efa amin'ny tenanareo. Rehefa tsy misy vola anaovana investissement nareo dia be dia be zao fomba anaovana recherche. Il y a internet, il y a YouTube, il y a Google, il y a tout, il y a ChatGPT. Feno. Tsy ny information mihitsy tsy misy amin'izao fa ny volonté anao tsy misy. Donc ninona na resaka manifestation atoroko anareo io. Na zavatra ampianarina eto am-pejy. Tsy haiko le ohatr'izao, za tsy mahay visualisation, za tsy mahay anina. Enarana rehefa tsy hay. Enarana le izy rehefa tsy hay. Dia avereno. C'est ce que je dis aussi en mpianatra, amin'ny coacheko rehetrarehetra, ny mentoré, ny olona manaraka programme. Tany ela tsy vitako mihitsy le routine ohatran'izao. Dia rehefa tsy vita dia avereno indray rapitso dia ataovy izay ahavitana azy rapitso. Dia avereno foana jusqu'à vita. Jusqu'à hay. Hainao foana io rehefa averinao. Ça peut prendre du temps, tsy mitovy. Il y a ce qu'on appelle les gens intellectuels et les gens intelligents. Je vous explique un peu vite fait la différence entre les deux. La différence, ça je ne suis pas une personne intelligente, mais je suis quelqu'un d'intellectuel. New l'intelligent, hein, te mety hoe raha ny ampianarana izy le karazan'olona, hitanareo le vetivety izy dia mandray zavatra, mety mahay izy. Ohatrany hoe misy zavatra anankiray tonga dia azony rapide, kinga sy ny sisa. Mety le tsy dia mila mianatra be izy dia hainy. Mais ny olona intellectuel, mety tsy dia mora mandray be izy fa mbola le mila manao recherche, mety mbola mila mianatra plus izy. Zay izy vont intégrer tsara les zavatra ataony. Azonareo, c'est un peu la différence. Mety misy différence hafa fa zay zany afaka ohatrany hoe identifientsika anazy hoe il y a les gens qui sont intellectuels et les gens qui sont intelligents. Mais à force d'être intellectuel, tu peux devenir intelligent. Tu peux devenir intelligent. Rehefa tsy hainao izy dia manao recherche ianao, zay le hoe manao effort plus que ny olona. Mon père me disait toujours ça. Io izy tsy ny any ampianarana amin'ny compte fa mianatra ianao ao an-trano. Manana ianao discipline. Dia ataovy le zavatra. Enaro. Tedavy ianao boky. Manaovy ianao recherche jusqu'à hainao. Satria tsy mitovy daholo ny capacité an'ny olona rehetrarehetra. Misy olona mety efa bokony be mihitsy ny cerveau, misy surdoué, misy génie. Dia tsy andeha menimeny kanareo zao. Ah, tsy miditra amin'ny lohan'olona. Oui. J'espère oui ça rentre bien dans la tête, hein. Chaque dernière partie, ça rentre bien dans la tête ou pas? Si ça rentre pas, fais rien, c'est rien, mais je vous dis, c'est un témoignage que je vous fais.
à force d'être intellectuel, on devient intelligent. Rehefa mikotrana foana ny ati-dohanao dia lasa bokiny. Na miandry ny eto ara lasa bokina mihitsy indraindray. C'est pour rigoler, mais ça peut être aussi vrai. Tena marina. Tena marina. Plus tsy ampiasainao sainao, plus io royeko. Fa plus io ampiasainao io lohanao io, plus io mihodina tsara mihitsy ny tsak. Plus ianao mi-raisonne dia plus miakatra ny capacité de raisonnement. Dia gaga ve nareo hoe avaiza daholo ny hitako an'ity zavatra rehetrarehetra zaraiko ity. Aza gaga life. C'est tsy hay reto ianaro. Dia samy mandray dia ampiasao any amin'izay tokony ampiasana azy le zavatra rehetrarehetra. Tsy haiko any amin'ny asa, any amin'ny fianarana, any amin'ny rehetrarehetra. Na io resaka relation io nge reto dia ohatr'izany. Zengy, c'est pour ça que misy ny mpampianatra, c'est pour ça que misy ny prof, misy ny formateur, misy ny coach. Tena marina, sasay teka efa bokibokina misy na tena mavoaboatra ato Karakara tsara ny ati-dohanareo fa io ny bankinareo Oui, ny ati-dohanareo. Ao ny lakile, sainao ny lakile anao. Io ny lakile anao voaloha dia faharoa ny énergie anao, dia fahatelo ny âme anao. Grave be zany. Le corps, l'esprit et l'âme. Indraindray kamo ny ati-doha. Ka io rehefa zatra kamo dia kamo. Io izay anazaranao an'io. Izay hoe resena ilay akamoana. Fa vao kamo indray ianao dia lasa habitude amin'ny fakamoana. Tsy excuse mihitsy izany ilay hoe kamo fa reseho indray pa ilay kamo, reseho fandroany, reseho fantelo, reseho fanefatra. Misy mantany ao manko dia message privé hoe zaho ohatra ny kamokamo izay ka zatra kamo ianao dia kamo. Dia lasa habitude ilay fakamoana. Fa io fahazotoana io koa nge habitude raha nisy ve reto ny kamo vavy tsy ohatrana tambola kely anontany bebe anay. Dia za tena na kamo mianatra mihitsy. Fa rehefa nianatra hazoto amin'izay dia lasa nazoto be. Oui, satria lasa habitude amin'ny fahazotoana. Ny akamoana dia lasa habitude. Rehefa zarinao kamo ny ati-dohanao dia kamo. Rehefa zarinao mazoto dia mazoto dia mila kasena izay. Enarana ny ho mazoto fa tsy tonga ho azy. Ny akamoana ny tonga ho azy. Ohatra ny haidratsy. Ny haidratsy maniriniry foana. Ny haidratsy maniriniry foana. Fa ny gazon tsy maniriniry foana fa ny gazon mila ambolena. Dia ohatr'izay koa. Ny akamoana zany, ny procrastination maniriniry ho azy ireny. Fa ambolenao. Ambolenao le izy, ambolenao le fahazotoana. Dia ohatr'ny zavatra rehetrarehetra. Ohatr'ny zavatra rehetrarehetra. Dia ohatr'izay hoe fianarana ny zavatra rehetrarehetra, tsy resaka ati-doha fotsiny. Spiritualité fianarana. Ny fikarakaranao fiainanao fianarana. Vao resako tamin'ny timako. Mihitsy n'izay zavatra izay. Za moa formé anzareo foana toutes les semaines. Mahazo fampianarana spécial mihitsy ireo. Dia ozy amantsy anazy hoe, ozy amantsy an'zareo hoe, zaho anontanian'olona foana zany. Comment je fais? Miaina passion rehetrarehetra izay tiako. Gérer entreprise BDB. En plus, je suis coach. Je crée des programmes, je crée des contenus. J'ai ma vie perso, j'ai ma famille. Dia hoe ahoana ny ataoko? Dia aza miteny ianao mbola tsy niteraka ianao mbola tsy nambatsiahany ilay izy. Fa enarana le mampivady an'ilay izy rehetrarehetra. Enarana. Ohatra zareo 90 fois dia dia mafady dia izao dia kopy tsara mihitsy hoe haika enarana le izy. Fa tsy mandeha ho azy. Mais comment tu fais pour gérer ça? Non. Tsy hoe mandeha ho azy fa enarana. Io ohatra mianatra piano io. Zay le exemple aniraisiko. Ohatra mianatra piano. Za tambola kely nianatra piano. Dia tambola tsy nahay dia le mijery dessin animé zany dia hoe kidang. Ianao zany mitendry be zany le izy dia hoe io zany tsindritsindrina fotsiny amin'izao io dia mamoaka feo milay be. Tamin'izaho nianatra piano amin'izay tambola kely dia
dia tamin'ny voalohany mbola tsy nikitika an'ilay piano fa tena hoe ray volana teo ngamba mianatra ambony latabatra. Dia io zay hoe wady nga ohatra izao moa ty zavatra dia mianatra mamaky note dia machin dia truc dia mianatra manoratra an'ilay note kely sy ny sisy ireny. Rehefa avy eo amin'izay rehefa nanomboka nandray piano dia mianatra gauche aloha zay vao mianatra droite mandeha tsirairay ilay tanana. Fa na ity raha manao teng 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 tsy mandeha ho azy io fa misatra be ohatran'ireny indreny marary mihitsy ty tananao ty. Marary ny poignet-anao. Folaka ty lasa indray ianao mianatra indray ohatra ny indray mitendry amin'ny droite. Vita indray iny dia izay amin'izay moment ianao mety efa heritaona après mihitsy ianao zay ianao vao mianatra hoe mamitendry amin'izy anankiroa. Amin'ny voalohany ary ianao mbola do ré mi fa sol la ti do sy ny sisa. Avy eo amin'izay ianao mianatra mamaky note ianao dia zay vao tanana anankiroa efa mianatra ela be ianao zany main droite main gauche mianatra marier an'izy anankiroa fa nga moramora tia nampiaraka an'ity le tanana. Fa ny sainao variana ny gauche ny droite adininao sady ato ianao zany mijery ahoana ny gauche ahoana ny droite. Ianao nefa tsy afaka mijery an'ilay clavier fa tsy maintsy mijery an'ilay noterie ianao dia manaraka an'io dia mitapy ny sainao zany tamin'izany hoe ouais les dieux. Je sais qu'il y a des musiciens ici et qui savent très bien hoe ohatran'izay le izy tsy mandeha ho azy fa nianatra matonana ianao zay amin'izay ianao vavaka mitendry tsara hoe zay vao misy mélodie milay be eo fa nga iny tonga dia nandehandeha ho azy fotsiny teo hoe jereko fotsiny ty dia hoe ay ohatra ny ataotao an'izao fotsiny tana non misy zavatra enaranao misy zavatra ampivadianao misy zavatra izaranao dia ohatran'izay io fiainantsika io zay ny enarana zay ny anaovana ny dev perso efa misy manompa manko ty asanay ty indraindray ka ohatrany hoe adala manko zay eto. Misy enarana dia misy enarana le izy hoe ahoana ny routineako dia ahoana ny mampivady an'iny routineako iny ahoana ny afahako sady migérer passion migérer business migérer ny tokantranoko migérer ny couplako tsy mandeha ho azy zany. Mety misy efa doué an'izay fa misy rehefa tsy mandeha ho azy aminao izy dia enaranao dia mianatra ohatran'ny mianatra piano enaranao ny gauche aloha dia enaranao ny droite dia rehefa avy eo ianao mianatra mampitambatra ny ivanao mikavivi be fa avec de la pratique. Dia ohatran'ny teneko hoe si je suis là aujourd'hui si j'ai une vie alignée c'est pas aujourd'hui c'est des années de travail. Ohatran'ny sport ohatran'ny musique ohatran'ny mitondra fiara ohatran'ny mitondra moto tsy misy hoe mandeha ho azy fa enarana dia izarana. Nefa rehefa mijery an'ilay dessin animé ohatra qui nous fait penser c'est trop facile. Justement ka io rehefa jerena fotsiny dia ohatrany hoe mora kely zany le izy dia hoe zany hoe dia tsy vita rehefa atao tsy mahavita amin'izay rehefa manao ka aiza zany zay le hoe mba manao fa raha hoe mba jerena raha mahavita. Dia tsy vita satria io tsy hoe jerena fotsiny dia hoe atao fotsiny fa misy atao ao misy zavatra enarana ao. Zay nisy ireny programme reny koa zay nanaovako live lava be ny anaovana reny programme reny dans les programmes vous enseigne hoe ty le atao. Dernière partie tsika izao fa lava be misaotra an'ilay nanao commentaire ohatrany hoe tena lasa nitatra tany amin'iny ny resakintsika mino fa miditra tsara angamba zany tsy hijanona ela be tsontsika fa hiditra amin'ny dernière partie asio présence kely aloha chiffre 5 raha ohatrany hoe ao tsara nareo. Mampangano maro anao koa zany ohatrany mieritreritra an'ilay zavatra taloha tena hoe mais c'est pas grave ngeny raha tsy hay le izy tsy olana mihitsiny c'est pas grave raha tsy haintsika c'est pas grave tsika raha mbola manao an'ilay mindset hoe tsy hainay zany satria na zay mindset zay raha tsy mandeha ho azy fa enarana koa le manana mindset hoe aloha mba hianatra enarana le tsy menimena raha ngefa tsy voatery hoe mety de base tsika rehetrarehetra memena na za tenako ty ara miseho ny tenako victime foana taloha oui. Donc mianatra tsikelikely enarana les mindset enarana les comportements enarana les attitudes les habitudes. Bon. Dernière partie tsika zao on va faire une manifestation collective. Manifestation antique on va d'abord manifester pour notre vie tout simplement satria
On va manifester pour notre vie, Sachi. Mettez-moi ça va chatino yena en particulier. Mettez-moi si. Mettez-moi ça chatino yena en particulier. Mettez-moi na nous phénomène na rêve et non. Mettez-moi si fiana na tino ouvena actuellement. Mettez-moi ça va chatino oiseau actuellement. Et on va manifester pour ça. Oui. Inna, quel genre de vie tu as envie d'avoir? Aujourd'hui, les avatars te tiavno. Tenanovatika Nazia a fait la commande manding qui mérite là maintenant tout de suite. À l'oiselle, nos respirations, on va y mettre de l'intention. Donc, on va faire une respiration qui va permettre, oui, on sera ancré et on sera vraiment présent. Donc, vous allez inspirer par le nez doucement. Et vous bloquez un peu et puis vous allez expirer par la bouche. Et plus vous respirez, plus vous êtes relaxé. À faire tika. On inspire. On bloque, on expire. Et vous fermez les yeux. On inspire. Et on expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Maturia. Avaka irachnareu masnareu na avaka kipnareu. Fa lalou la première étape de notre manifestation, c'est que je vous laisse imaginer oui, inna. Donc on va aller créer ce qu'on appelle votre vie idéale. C'est quoi votre vie idéale? Donc répondez juste à cette question. Peut-être par une image, par des mots. Et il faut d'abord savoir, oui, c'est quoi la vie que je veux. Possible la mieux selon un parcours, selon une période, selon un zavatino. Je vous invite vraiment à une réflexion. Mais la respiration tout à l'heure, là, c'était juste, oui, bah, on crée, c'est comme ça, c'est comme mais là, je vous demande vraiment à méditer dessus, à penser là maintenant avec moi, oui. Il n'y a pas d'idéal là, non. Mais tu me vois pas d'idéal là, non. Ara karakan parcours, non. Mais tu me vois ça, Tonio, me vois karakan valeur, non. Ara karakan sabatati, non. Ara karakan relation, non. Ara karakan tout en ambition, non. Les idéal là, au channel, ça nous ça va comme créer via lignétique. Ra outra ka tsy fantatritsika ara hoe inona les zavatra tiantsika. Azonareo. Donc la première étape aloha satria indraindray mety tsy tonga dia fantatritsika le izy. Rehefa tena tsy fantatritsika le tediavintsika dia izao aloha ny atao. Inona ny tsy tiantsika tsony. Donc vous pouvez écrire ou vraiment noter ou juste imaginer, mais c'est mieux aussi de noter. Oui, inona ny zavatra tsy tiako tsony amin'ny fiainana. Qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie? Tsy afaka ny aina ny zavatra tianao ianao raha tsy miala amin'ny zavatra tsy tianao. Tsy afaka mamantatra ny zavatra tsy tianao, tsy afaka mamantatra ny zavatra tianao ianao raha tsy mamantatra ny zavatra tsy tianao. Zany hoe il faut que tu saches oui, qu'est-ce que toi tu n'aimes pas? Qu'est-ce que toi tu ne supportes pas? Donc in dia soraty na eritrereto fotsiny hoe zavatra ohatr'izao tsy tiako amin'ny fiainako. Inona ny zavatra tsy zakanao, tsy tianao? Inona ny zavatra tsy tianao amin'ny fiainanao? Ohatra zao ny ohatra zao zavatra tsy tiako izany teriterena zany hatramin'ny mbola kely. Moi je suis une enfant, j'étais toujours une enfant très rebelle. Moi j'adore la liberté sur tous les sens du terme. Et zavatra tsy tiako mihitsy izany getsagetsay zany. J'aime pas les règles, c'est moi qui fais les règles. Zay no mampatonga antsika ohatr'izao eto amin'ny pejy eto za ihany manao ny règle. Donc ça c'est un exemple. C'est pour ça que j'ai créé une vie de nomade. Donc
fantatro zany hoe inona tsy tiako, de rehefa fantatro hoe inona tsy tiako de mivoaka ho azy hoe inona zany ny tiako. Ok, no nyfataro aloha zay satria saotsika mandeha mikorina fotsiny mikidiana fotsiny efa tsy hainao akory. Tianao ve ohatra zany relation toxique zany, tianao ve zany? Zareo mihitsy le anao hoe vie idéal zany, fa alohan'izay aloha zany hoe inona ny tsy idéal aminao, inona ny tsy mety aminao, inona ny zavatra tsy tianao. Ohatrany ahoana ny vatana tsy tianao, ohatrany ahoana ny toetra tsy tianao, ohatrany ahoana ny toerana tsy tianao, ohatrany ahoana ny situation tsy tianao, ohatrany ahoana ny relation tsy tianao. Inona ny zavatra tsy afaka acceptenao, inona ny zavatra tsy afaka, inona ny zavatra tsy afaka tolérenao. Ary inona mety zavatra tsy zakanao tsony amin'ny fiainanao, tsy mety aminao tsony, inona ny asa tsy tianao, inona ny condition tsy mety aminao. Efa nandinika an'izany ve ianao? Rehefa hitanao reo dia fotoana aloha izao andinianao izay elanao amin'ireo zavatra tsy tianao reo. Amin'izao période izao misy relation tsy mety aminao, tsy tianao dia inona ny ataonao ao? Misy asa tsy tianao maizina, inona ny ataonao ao? Misy akanjo mety tsy tianao maizina dia fa maninona ny anaovanao? Inona daholo ny zavatra tsy zakanao tsony, tsy tianao, tsy mety aminao. Et je parle de ta vie, hein. Je parle pas de ton corps, mais ça peut être ton corps, mais je parle de ta vie. Vite say, hein. T'as été ramsay tsika hoe, c'est quoi la vie idéale pour toi? C'est quoi la vie idéale pour toi? Ahoana ny fomba maritanao an'io vie idéale io? Farito aloha hoe ohatrany ahoana ianao physiquement. Ohatrany ahoana zany hoe enao idéal aminao. Ohatrany ahoana ny volonao. Donc vous pouvez écrire ou imaginer. Mais moi je vous conseille vraiment de refaire cet exercice beaucoup plus au sérieux et d'écrire. Ohatrany ahoana aloha enao physiquement. Ohatrany ahoana ny volonao. Ohatrany ahoana ny tarehanao. Ohatrany ahoana ny fiteninao. Ohatrany ahoana ny vatanao. Ohatrany ahoana ny fiakanjonao. Mety manao parfum ve ianao, mety jejo be ve ianao, mety mandoko volo be ve ianao. Mety badass be ve ny paozinao, mety bad boy be ve ianao, na mety élégant be ve ianao, mety classe ve ianao. Ohatrany ahoana ny paozinao. Ça c'est physiquement. Maintenant, miditra amin'ny asanao. Inona ny asa tianao? C'est quoi un métier idéal pour toi? C'est quoi le métier idéal pour toi? Et quand je parle de métier idéal, je ne parle pas juste avec un docteur, un ingénieur, non. Enfin, je parle vraiment du détail de ce que tu fais. Si tu devrais travailler, ça ressemblerait à quoi le truc que tu fais à tous les jours? Ohatrany ahoana? Ohatrany ahoana ny asa idéal aminao? Asa idéal aminao, zany hoe zavatra tena tianao atao. Tsy hoe ilay titran'ilay asa fotsiny, fa ohatrany hoe zao mihitsy zany ny tâcheko isan'andro. Ny asako, c'est le métier que j'ai manifesté, c'est la vie que je manifesté. Tsy misy surprise amiko. Satria nataoko tany anaty vie idéal. Fa fantatra aloha le izy, c'est après qu'il faut bosser dessus, hein. Fa ça se fait pas sur un miracle fotsiny. Faut bosser dessus. Fa mila fantatra ohatrany ahoana, mandray olona ve ianao, mandeha makany birao ve ianao, miara-miasa amin'olona ve ianao sa miasa rery, miasa freelance ve ianao, miasa anaty birao ve ianao, miasa anaty nature ve ianao, miasa eto an-toerana ve ianao sa miasa any ivelany, mandehandeha ve ny asanao, mivoyage ve ianao, tsy fantatra. Dia inona le zavatra ataonao isan'andro? Ambody ordi ve ianao, réseaux sociaux ve ny ataonao, manao zavatra amin'ny tanana ve ianao, manao asa tany ve ianao, miketrika zavatra ve ianao, mampiasa cerveau ve ianao, sa mampiasa ny vatanao ve ianao, tsy haiko. Farito,
daholo hoe inona ohatrany ahoana ny asa idéal c'est quoi. Ohatrany ahoana indray ny toerana. Aiza ny toerana idéal ho anao? Ohatrany ahoana ny toerana idéal ho anao? Quartier idéal ho anao? Mety région ou pays idéal ho anao? Quartier mety idéal ho anao? Ary ny trano tianao hipetrahana, toerana tianao hipetrahana, ohatrany ahoana ny mety voisinage? Inona ny zavatra mety hitanao eny amin'ilay toerana? Maintenant, ton quotidien. Ohatrany ahoana no quotidien idéal ho anao? Quand tu te réveilles le matin, comment est-ce que tu aimerais te réveiller? Comment tu aimerais te réveiller? Inona ny zavatra ataonao rehefa mifoha ianao? Ton quotidien, ça ressemble à comment? Ohatrany ahoana planinina anao? Maninona sy maninona ianao? Manao inona sy manao inona ianao? Makaiza sy makaiza ianao? On me demande souvent comment je fais avec mes routines. Moi, j'ai une bonne routine à tous les jours. Mais c'est quelque chose que j'ai créé depuis des années. C'est la vie idéale que je me suis créée. C'est ma vie idéale à moi. Je me réveille, je fais mon sport, je prends du temps pour moi, je fais ma gratitude, j'ai vraiment du temps pour moi. Piano, j'ai appris. Fa io ohatry ny notena muzika. Mila fantatra hoe notinina aloha le ho tendrena. Zay vao hoe tendrena. Fa tsy hoe mitendritendry fahatany fotsiny ihany. Rehefa fantatra hoe ity le tendrena. Beethoven no tendrena dia ty raha Beethoven ity. Dia io le noty, dia io le tendrena, dia io le anarana fa tsy hoe tonga dia mitendritendre fotsiny ihany tsy misy an'izany. Dia izay le ataontsika eto on définit la note qu'on va jouer. Après, on va apprendre à jouer cette note. La musique, note de ta vie. Ohatrany ahoana ilay journée tipatinao. Tu fréquentes quel genre d'endroit, quel genre de personne? Tu fais quoi dans la journée? Comment est ton planning? Tsy hanome exemple satria samy manana ny idéal aminy tsy idéal aminao mihitsy. Satria ny zavatra tiantsika mety tsy mitovy, ny objectif atsika mety tsy mitovy. Donc ianao mandrafitra hoe ohatr'izao zao mba rivorivoko, ohatr'izao zao mba tiako, ohatr'izao, ohatr'izao. Azonareo ve le exercice? Raha tsy mbola mahita ninninareo dia avereny foana io exercice io. Dia rehefa vita ce exercice zay dia vous allez commencer à visualiser. Vous visualisez, mety tsy ho vitantsika zao zay. Mais visualiser mikiponareo dia imaginenareo nareo miaina an'izay fiainana idéal zay. Mais c'est déjà super important et vous définissez en fait votre vie idéale. Vous définissez votre vie idéale. Ny antony anaovantsika an'io exercice io zao amin'ity androna éclipse ity satria vous allez apprendre à restructurer votre vie. Ao tsika, vita zay. Vita zay. Dia zao amin'izay ny question mipetraka. Eno tsara. Ahoana ny ataoko pour avoir cette vie idéale? Inona anketrikako afahako micréer ny vie idéale io? Tao anatin'le vie idéale, mety ianao bokibokina ny tao. Dia inona zany ny ataonao raha te ho bokibokina ianao satria izay ny ao anatin'le vie idéale anao. Tao anatin'le vie idéale, mety hoe épanoui be ianao anatin'le asanao mandray olona ianao isan'andro parce que tu aimes le contact avec les gens. Inona zany le ataonao fa anao miaina zay? Inona le asa ataonao? Mety efa ataonao ve le izy? Raha tsy mbola ataonao le izy dia lasa ianao miketrika ataonao zay ampatonga an'izay. Et c'est comme ça que la vie agit en ta faveur. Quand tu vas vers le sens de ce que tu désires,
dia ao anatin'io amin'izay hoe inona sao dia misy zavatra mila ianaranao ve, mety misy investissement mila ataonao ve ao anatin'ilay izy, mety misy ketrika mila ataonao ve ahafahanao micréer an'ilay vie idéal. Dia tsisy hoe za tsy manana fotoana, za tsisy an'izao, mitady ianao fotoana. Lasa ianao mitady fotoana, lasa ianao mitady vola, lasa ianao mitady fika. Ces zavatra hitanao hoe tsy tafavoaka, enaro. Moi, c'est ce que je fais dans ma vie. C'est de ça que tu as un investissement. Enarako, lasa mitady olona mahay mampianatra an'iny. Dia manatry tena mianatra. Mitaniko hoe ahoana fanaovana an'ity. Lasa mitady école, lasa mitady formation hoe tsy haiko ty dia enarako ty. Satria misy zavatra tiako créer dans ma vie idéale à moi. Mila courage m'inscrire amina zavatra anankiray, mila courage mianatra zavatra anankiray dia hanano izay courage izay. Ary le courage tsy hisy type sazahoanao courage fa ataovy fotsiny na tsisy courage ary, ataovy ihany. Ketreho amin'izay le izy hoe inona, sorata eo anaty taratasy hoe inona izany no tokony ataoko. Ahafahako micréer an'ity vie idéalako ity. Dia lasa amin'izay ianao you grind every day. Tu cherches des trucs, tu cherches des solutions. C'est comme ça aussi que l'énergie agit en ta faveur. Satria io énergie io isika no micanaliser an'io. C'est comme ça qu'on attire les choses à nous. C'est comme ça que misokatra ny opportunité ana zavatra. C'est comme ça que les idées viennent. Satria fatatrao zany hoe ty le tediaviko, dia tsy manino ianao na mbola tsy miaina le vie idéal raha fa mifatatrao dia hoe hiketrika an'ity akony, ity izao no ketrehako. Na io orinasanao io ary afaka ataonao ohatran'izany. C'est quoi l'entreprise idéale pour moi? Moi, dans mon entreprise, j'ai mon entreprise idéale. J'ai des gens qui bossent à distance. Je n'ai pas à gérer une équipe tous les jours. J'ai une équipe de personnes qui est compétente. Tsy mila teneniko isan'andro hoe ty ohatr'izao, ty ohatran'izao. Na samy any amin'ny alehany any ary. Satria za tsy ho hitanao isan'andro anaty birao. J'ai 2 bureaux, mais je ne vais jamais dans mon bureau. Dia afaka manao an'izay satria izay ny zavatra nicréeko, izay ny équipe nicréeko, izay ny entreprise nicréeko. Il y a des gens qui travaillent par exemple en présentiel, il y a des gens qui travaillent en ligne, il y a des gens qui travaillent en consultant, il y a des gens qui travaillent en freelance. Zavatra rehetrarehetra afaka ataonao hoe inona ny idéal amina. Dia tsisy hoe ay tsy mety le izy, fa ketrehanao le izy. Dia io on a ce qu'on veut, on a ce qu'on crée, on a ce qu'on souhaite. Dia rehefa tsy tianao le izy dia misolo indray, mamboatra indray ianao. Afaka ray volana efa hafa ny vie idéalanao. Vie idéalako comme ça, tsy mitovy amin'ny vie idéalako tamin'ny heritaona. Là, je suis en train de créer une nouvelle vie idéale. J'aime ma vie d'aujourd'hui, mais j'ai une nouvelle vie idéale pour moi. Et peut-être ça va prendre du temps, mais j'y travaille. Donc, c'est l'exercice que je vous propose ce soir. Ça te casse dans la manifestation parce que vous envoyez de l'énergie. Des rêves en faranti la vie, vous pouvez prendre un peu plus de temps pour faire des affirmations ou visualiser un peu. Aotsika. Dernière chose, pour les 10 petites minutes qui restent. Asif chiffre 4 roula aotsara daholo mazava tsara zany des derniers exercices il profite ny maman la lune et l'éclipse. Coucou la Polynésie française. La dernière chose qu'on va faire, c'est de demander à la lune, de faire une demande à la lune, plus précisément de manifester une clarté d'esprit. Aza manao an'ity ianao raha tsy vonina haheno la vérité. Aza manao an'ity.
manao an'ity rituel ity rehefa tsy vonina hitany tsy tianao hita. Fa zay vonina te ahita ny zavatra mila hitany dia manao. Ohatr'izao le izy. On va demander à la lune tout simplement de nous montrer ce que l'on doit voir en cette période. On va demander à la lune les choses qui vont nous guider. Ny zavatra rehetrarehetra tokony ho hitanao, ny zavatra rehetrarehetra higuideanao amin'ny évolution anao. Zany hoe anisy lampy amin'ny fiainanao zany amin'izao période zao. Car dans les prochains jours, peut-être que tu vas remarquer des choses. Tu vas voir des choses. Sur les petits rituels que vous allez faire, vous allez prendre une bougie blanche et un papier velin, un papier de soutien. Et vous allez demander, vous allez faire une écriture en atelier. Alors, ohatra nareo ka tsisy an'izay zao dia afaka soratanareo amin'ny téléphone fotsiny na ataonareo WhatsApp. Fa pour ceux qui aiment faire un peu plus de rituel, dia afaka atao ohatran'izay teneniko izay. Si vous voulez aussi être dehors et contempler la lune et faire cette demande-là, dia afaka ataonareo. Déjà, vous allez commencer par remercier la lune, à contempler la lune. Ratsan est fait là, et donc juste à remercier la lune. Ah oui, chère lune, merci pour ta lumière. Merci pour ta magie, pour ton pouvoir. Merci de m'éclairer chaque mois. Merci pour ton énergie. Donc tu remercies la lune. Après, tu lui remercies de te guider. En cette période, ah oui, je veux bien être guidée. Je désire être guidée. Et tu fais cette phrase. Montre-moi ce que j'ai besoin de voir. Montre-moi ce que je dois voir. Montre-moi le chemin qui mène vers là où je dois être. Et après, tu dis merci. Et avant de dire merci, tu peux dire prête. Je suis prête à recevoir ta guidance. Je suis prête à voir ce que tu me montres. Je suis prête à être guidée par ta lumière. Après, tu dis merci. Tout simplement. Et à Warinansei, dans les prochains jours, ou même peut-être juste après, peut-être qu'il va se passer des choses. Ou les prochains jours. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un. Peut-être que tu vas entendre une vérité. Peut-être qu'il y aura une opportunité. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe après Anzé. La mise problème en particulier, la mise à Chamchang, des tas de Dieu et petites prières à nos. Parce que la vie t'a montré quelque chose. À travers la lumière de la lune. Donc, vous êtes libre de faire ça ou pas. Mais ça, c'est une façon de demander la guidance à la lune, tout simplement. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le temps, durant les pleines lunes. Misy option anankiray ho anareo zay miaina zavatra flou be actuellement na tsy hitanareo zay atao dia vous pouvez demander à la lune de vous éclairer. Oui, je suis confuse sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux m'éclaircir? Est-ce que tu peux utiliser ta lumière et ta magie pour m'éclaircir en fait dans ce sujet-là? Aide-moi à avoir l'esprit clair. Est-ce que tu peux m'aider à avoir l'esprit clair? Qu'est-ce qu'il faut que je sache, que je comprenne par rapport à ça? Des tununareo les événements, dans les savats, dans les situations. Et laisser juste les choses te lâcher prise après ça. Donc ça, c'était les exercices, le petit rituel que vous pouvez faire. Et je pense qu'on termine avec ça pour ce soir. On termine avec ça pour ce soir. Je remercie de votre présence. Vous étiez nombreux. Là, c'est Kambola 323. On était jusqu'à 700 aujourd'hui, je pense.
Donc merci pour votre présence. J'espère que tout le monde a ti live en juin ti. Mais ça va me faire bien la fois quoi. Mais je pense ouais, c'est le moment de s'éveiller quoi. C'est le moment de s'éveiller, de changer, de t'écouter aussi quelque part. Et j'aimerais vous dire, oui, il n'y a personne qui va changer votre vie à votre place. C'est à toi de faire les choses. Équilibrer votre vie matérielle et spirituelle. Être très spirituel, ça ne veut pas dire, oui, à faire une vie matérielle. Et être dans notre vie matérielle aussi, ça ne veut pas dire, oui, à rien, une vie spirituelle. Pas du tout. Mila équilibré. On est en train de solder un karma. Et l'humanité, une civilisation va faux, vous allez même le constater. Une perception donc je pense que vous qui me suivez, vous savez ce qu'il faut faire hein, et vous savez où on va, tout simplement. Donc pour terminer, les leçons que vous avez appris aujourd'hui. Ni déclic si je sais pas. Tu live jusqu'à refina satria zao a ohatrany efa hitako hoe misy changement amin'ny Facebook hitako notification hitako efa notification ihany hoe à partir de juillet normalement tsy afaka enregistrena intsony live fa après un mois de mifafy donc tsy de haiko loatra hoe ohatrany ahoana zany no atao aloha à l'avenir amin'izay zavatra zay fa de zay hono zany fa zao aloha izy ohatrany mbola tsy mifafa fa mbola eto ty live. Pour ceux qui veulent toujours profiter de la promotion au mois de mars, il y a toujours vous achetez un programme et vous avez un programme offert. Donc pour ceux qui veulent peut-être faire un travail sur soi ou manifester ou créer une bonne énergie ou apprendre quelque chose, vous avez le programme SDA, SRT, AI et Manifeste qui sont ce programme de promotion. Ça devait prix promo les ismbolam vidray mazuraya tapcha mois de mars. Anniversaire du mois de mars, promo vidéo de les promotions que je fais, moi, c'est des trucs inédits, one shot et c'est tout. Donc, vous envoyez mars avec le programme que vous souhaitez avoir, si ça vous intéresse. Et puis, voilà. Il y avait un truc que je voulais dire à deux, ça ah, ça, c'est le dernier truc que je voulais dire, oui. Accueillir le changement. Accueillir le changement parce que il y a des choses qui changent, qui vont peut-être changer en vous. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. C'est vraiment un message qui est très 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 fort en moi, oui. PDP ça va changer mieux, na fumba fsena no mieux, na mentalité no mieux, na quotidien no mieux, te rais les filles fan, rais une opportunité. Parce que tu es en plein éveil, donc Misavacha PDP qui sera déconstruit pour apprendre, pour réapprendre, il faut désapprendre. Donc Misavacha metene narana hatramizay pouty any certaines croyances, pouty any zavatra nampianarina satria tsy zany ny vérité. Fa mety misy vérité vaovao ianao zao mety misy zavatra vaovao. Et donc soyez ouvert à vous-même, accueillez le changement, écoute ton âme, écoute ton esprit et accueillez le changement. Non. Si c'est autre chose, fa fianana tsy figé, fa fianana mon mouvement, de tsika koa mouvement miova mietsika. De zeritreretintsika vérité teneniko anareo, c'est ça la spiritualité, c'est ça l'éveil. Ny zavatra eritreretintsika vérité, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la vérité. Et moi-même, en ce moment où je vous parle, il s'est passé des choses dans ma vie récemment qui a déconstruit beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est quelque chose qui me fait très très mal. Pour être franche, moi, je suis aussi en plein changement. Et il y a un changement dont je ne voyais pas du tout venir, en fait, dans ma vie. Et c'est quelque chose qui fait énormément mal à cette chien. Tenawe,
misy zavatra, misy notion vaovao mihitsy miditra amin'ny fiainako. Je voyais pas ça venir, mais c'est comme une sorte de mind shifting, ohatran'ny hoe misy zavatra vaovao mihitsy zany. Et il n'y a qu'à à accueillir le changement finalement. Donc je sais de quoi je vous parle, oui. Il peut y avoir que parmi d'entre vous, c'est ça l'éveil, c'est ça la spiritualité, c'est ça la conscience. Misy zavatra fampianarana azonao hatramin'izay mety misy zavatra potika rava simba mety zany marina fa tu découvres autre chose. Désolé tenir que wana ya personne ne détient la vérité. La vérité, c'est ce que toi tu découvres et ça va t'amarrer tout simplement. Et c'est pour ça qu'on ne reste pas du tout figé, mais on évolue, on accepte d'évoluer, on accepte de peut-être comprendre d'autres concepts. Il y a certains concepts que peut-être que j'ai été contre, ou il y a certains concepts que non, mais aujourd'hui ça résonne dans ma tête. Aujourd'hui, et je trouve une nouvelle vérité par rapport à ça et je me dis waouh, donc accueillez en fait le changement parce que ça peut vous arriver. Moi, ça frappe sur ma tête, donc j'accueille. Je vais lire vos commentaires et on termine le live. Équilibrer la vie spirituelle et la vie matérielle. Sumara enui enao raraio enao yes. Nati Celsia Marpen forêt conjointe tena mino safa anovaben fianako ilevty androany ity. Ça sera le cas parce que tu crois et c'était ton intention. Elsa Nirina, plein de gratitude à toi, plein de bonheur coach. Merci. Annick Mila et Narna Zisavata Tsefa Tspetarena Lava. Exactement. Créance, équilibre entre le physique et le mental. Oui. Rapenia lufana saunja mila miakatra ny zavatra tsy hay. Enao miakatra rehefa tsy mahay dia c'est toi qui monte. Si anniversaire coach. Je vais acheter le programme le jour de mon anniversaire comme cadeau. Super, vous avez jusqu'à la fin du mars. Mira, vous équilibrez la vie spirituelle et la vie matérielle. Oui. C'est mon anniversaire aujourd'hui, Falpeona est anti-lefty. Waouh, c'est encore une double portée pour toi alors. Les Fufana fait possible les fatalouans sont plein lune. Sosa mansmatsa Fufana fona nom katitonti. Fufana misfona tout le temps. Fatsiswe plein lune na futsen. Oui, mais juste elle va perdre d'autres choses possible accentuer coucou. Et tu faut terrain de tchatcha combien les Fufana fara karakan parcours en tsairewa. Marie-Pierre, mila mianatra zay tsy hay exactement. Miravo, mila mianatra foana rehefa tsy hainao ny zavatra ray exactement. Finaritra an'ilay zavatra be mihitsy mila mianatra zavatra tsy hay koa za mila manao action fa tsy miandry ny hafa ny ilaiko be ty lafty fa mankasitraka. C'est un plaisir. Prissy, mila ianarana zay tsy hay raisina le fiofana. Waouh. Merci à toi et à toute l'équipe. Merci l'équipe. Kanto zako koatra tena anaty fifana mihitsy efa hitako taloha hoe avy tampoka ihany rehefa tena tonga exactement. Miora ny fahaizana mamantatra ny vie idéal sy ny tsy idéal. Mila ioarana ny tsy fahaizana fa tsy entina hanambanina tena fa ianarana rehefa exactement c'est le mot. Ajanao le manambany tena hoe zaka zay nge ohatr'izao. Tamaflora, fianarana ny fiainana arinao ihany afaka manova fiainanao. Mila ezaka faharetana fahazotoana nofinofisy le fiainana tianao azo dia diny hoe inona ny tokony atao mba hatateraka an'izany. Mila manapa-kevitra manadio ny fiainanao manontolo mamela heloka mankasitraka ianao omaly tsy ianao intsony. Yes. Stéphanie, accueillir le changement. Produit Kinana Plus, merci infiniment Daniela, merci pour le partage aujourd'hui, c'est vraiment enrichissant. Betsaka ny zavatra azo fa marina le hoe le temps fait son travail. Mila mianatra. Accepter le changement, on doit évoluer. Yes. Yengo mila ancré tsara am'zao. Yes. Tsangy coucou, ketriana am'zay fomba azahoana fidèle, oui. Frick Moura, androany vao nijery fa tena afa-pona re zavatra BDB. Tonga soa zany et tu peux suivre la page. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous parce qu'il y a plein de contenu qui arrive aussi. Nzaranienne, merci beaucoup. Fa tena nafatarako zava-baovao be indray. Yes.
Mankasitraka be dia be koatra ianao no tsy efa mila ianareo no tsy efa tsy mila inona iantsa tena efa betsaka ihany izay lesona sy fahiratsana azo teto izay fa raha mbola tsy tapa-kevitra amin'izao dia tena tsy haiko intsony izao mihitsy izany lazaiko izany samila ho manongonongo tena tahiry ne pas négliger le matériel car cela complète le spirituel. Il faut avoir un esprit de défi dans chaque partie de notre vie pour notre évolution. Yes. Teresia, mila mikotrano ise vo io. Rehefa tsy hay dia ianarana, mila passer à l'acte. C'était la première fois que j'ai regardé ton live et vraiment ça m'a aidé énormément. Waouh. Bienvenue dans le live Azan. Tous les mois, il y a des lives comme ça pour ceux qui viennent de me découvrir. Je parle ici de perso, spiritualité, énergie, cycle lunaire, loi d'attraction. Voilà, donc je fais des posts à tous les jours. Il y a les lives tous les mois. Vous avez aussi des vidéos, des reels. Les ways en yes. Fa averina ahoana le vidéo mijery hatrany voalohana reo za averinareo amerina jereva replay chute rejoindre, sortir de la zone de confort et débarrasser des choses inutiles et des personnes toxiques. Waouh, merci pour tous vos commentaires, vos prises de conscience. Je vais encore lire quelques-unes. Accueillir le changement, ne pas avoir peur de l'inconnu. Tenamfanje kamlewe manuva men 7000 amiana château. Ce matin, tu as famille à la zone de confort. La spiritualité, tu... Fai en action, mais tu n'es pas vraie spiritualité, hein? Ça, ça nous chambre dans l'association enfants est présente. Mais enfin, quand j'ai mangé, j'ai fait plein de lune que même que je le regarde, on dirait que je sais pas, là, je me dis, bah oui, hein. Bon, je pense que c'est tout. Ça me l'a dit, faut qu'on ait loin de dire, fou là, n'a pas. Merci à Tikarecha. Donc, c'était un plaisir d'avoir été avec vous ce soir. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager le live, à commenter, à taguer des gens en commentaire qui seraient intéressés par le live. Ça peut aussi aider des vies. Hein. Tena marina sy lasantsatoko ao tsaina foana amin'izay le hoe fa iza ny andrasanao namboatra ny fiainanao. Bah oui. Donc merci pour votre présence. Merci aussi d'être présent dans ma vie, d'être présent sur cette page. Voilà quoi. Abonnez-vous et voilà. Pour ceux qui veulent de la promotion, Marsanko Danaro, je suis africaine, mais je suis fan man mais je suis katine tsana ino an'izany zay tany ela satria io tsisy hoe mpamindrapo-tsony tapitra ny 31 des vidéos. Et voilà. Donc je vous laisse sur ça. Bonne pleine lune à tous ça. Et Amni manaraka ndray. Bonne soirée daholy.